Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasany vavalana eo amintsika amin'izao fotoana izao tena faly ny tenako mahita anao eto amin'ity androany ity miaraka aminao tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto androany. Dia ara-baina nareo ary tena hoe ara-baina tonga soa amin'izao fandaharantsika izao ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ao anatin'ny adiny indray sasany iarahanao amin'ny fandarina andramoka izao, afaka fiembena iarahanao amin'ny fandarina andramoka izao. Dia fifaliana ho anay ny mandray anareo tonga soa ary misaotra anareo sady ihany koa ny safidy anaraka an'izao fandarana izao. Fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Rahabaina manokana nareo izay vao androany vao tonga teto mety androany ianao vao mety mahita eto dia teteny aminao hoe izay efa eto foana isan'andro fa mba anjaranao aloha ny tonga eto anjaranao indray zany aloha ny kasihan'Andriamanitra eto amin'ity androany ity ary mason'Andriamanitra efa nijery anao nandamina ny programanao ahatonga anao teto androany fa tsy kisendrasendra koa ny ahatongavanao eto. Ka dia rehefa tonga eto ihany ianao dia miaraha aminay ifampahery ny ataontsika eto raha kivikivy zany ianao dia ahery ianao hitraky ianao reradreraka ianao ahery ianao ambanimbany ny finoana hiakatra ny finoanao tsy taka ny iderinao teto ny voanao eto izay zavatra azonay antoka zato isan'zato ka dia maharetatra amin'ny farany dia samy hitahian'Andriamanitra. Miarahaba antsika rehetra izay tonga vao efa eto ihany koa paketo dia ho tahian'Andriamanitra re tsika tsirairay avy ary androany raha latojo niditra teto voalohany dia ho tahian'Andriamanitra ny ianao raha latojo dia Andriamanitra hitrotro anao lalandava hisahirana hikarakaranao ary izay rehetra azony tanany atao dia ataony ho anao izany. Ka dia mahereza ho tahian'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra ho aminao raha latojo sy ny ankohonanao. Izay moa zany nitsotra aminao izay niditra voalohany teto izy nitafiditra voalohany dia tahian Jesosy manaranaraka azy Kodaniela ao ihany koa Marizo, Eliana, Erika tonga soa daholo Mami, Zanary Ambolo Valera, Razana Monika, Marizo, Tsiry Amboaramiel, Artizanay de Madagasikara, Ranabavila Lina zany Kodaleoni, Mamy Sirandry, Bert Sava, Nael, Kodaniela moa dia Sandra Akonina, ao ihany koa Angela Io, Tsiry Amboaramiel, Zamina kamaradin'i Jesosy, Kadaka, Yama, Orgaranoroso, Geneviève Nandriamananjara, Yama, Berta, Ranabavilala, Misfit, Aimé Manambotso, Ajaska Patitsy, Aimé Manambotso efa niteneko teo, Nambintso, tonga soa Erika, izay samy hafa amin'ny Erika Raka fa samy Erika izy ireo. Ao ihany koa tahiany tompo Fity, ao ihany koa Ranabavy, Razana Monika, Sandola, tonga soa Aimé Lovely, dia tahiany tompo Mapionina, Mama Valtina, Herbetina, tonga soa ianareo rehetrarehetra, faly Maître Ingridina Andrenasolo, Felina Rakoto, Fity, Roly, Maniko, Samina, Alleloia. Izy koa mbola tsy voarabako teo ohatry efa niaina maheno soa tahian Jesosy tonga soa faly raha hery tovy ihany koa. Dia Fabiola zanak'Andapa, Alleloia. Etsika mbavaka fa hitra amin'ny ranon'ny batisa tsy ho ela Ranabavy Fabiola zanak'Andapa. Agnès mbola tiana NMG androany vao hitako teto zany dia tonga soa ianao arabaina manokana. Alita San Antonia ohatry ny izay koa vao hitako teto nefa ohatry ny efa tsy voamiko izany anaran'izany dia tonga soa ihany koa ohatry ny efa hitako ihany izany anaran'izany raha tsy diso ohatry ny havan'ny ankizy efa eto ihany raha tsy diso Alita San Antonia dia zay ngamba ny vaovao zay ngamba ny mbola tsy voaravaka fa anarany efa niteneko teo daholo no io ny Irina Rodriguez tahian Jesosy. Ry Ramatondray mbola tsy hitantsika eto hiamboarantsika mino fa ho avy eo ihany izy tahian Jesosy ary tsika tsirairay avy
faly mahita anareo dia rehefa tonga eto ihany dia angalao tsirony atao tena araroantsika ny fotoana mbola afahantsika mivavaka sy miheno tenin'Andriamanitra fa rindrinao ho tery dia tery zany dia mety tsy ny any Chine zao efa migadra daholo ny pastera mihidy ny fiangonana rehetrarehetra efa hietery izy ity ka araroantsika ny fotoana mbola afahantsika manana fotoana mamy hifandraisana amin'Andriamanitra. Soameva tahiny Jesosy dia ndahoalintsika avy hatrany dia hiditra amin'ny vavaka fanomboana. Niaraka amiko eto androany ny androantsika dia tonga amin'ny fotoana fidoranam-bavaka dia amin'izao fotoana izao efa misokatra ny messengerako mandray ny fangataham-bavaka izay alefanareo. Dia avy hatrany ary isika dia hiditra amin'ny vavaka fanomboana izay hoentinana-bavintsika tsiry amboara-melona na inambinina dia avy eo ihany no famitinana ny toriteny omaly miaraka amin'ny fity dia nitondra ny ten'Andriamanitra eto raha nabavy Angela io. Ireo zany ekipa miaraka amiko eto androany dia avy eo moa dia miditra eto mampinona amin'ny tapany faharoa androany tonga dia efa hitondrantsika anatin'ny fitondranam-bavaka. Zandry ny ange zay nge mantsy tenenka efa tadidika any ohatrany efa ololety dia havan'ny ololety avany ranabavy Angela zany Alita Shanna Antonia dia tonga soa maretatra amin'ny farany. Loatsika hivavaka metraka fotoam-piatan'Andriamanitra dia avy eo tsika hiditra avy hatrany amin'ny famitenana toriteny dia tahiny Jesosy ary ranabavy nambinina anao ny fitenenana. Amen. Dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray ny tenako amin'izao alina izao tahiny Jesosy tsika mianakavy dia tahiny Jesosy ihany koa pastera sy ny ankonany. Mbola hiary hivavaka indray isika ry havana hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izay tsirairay avy raha tonga eto Jesosy. Misaotra ihany koa izahay ny amin'ny fitantananao ary misaotra ny amin'ny fanahy masinao Jesosy satria fantatray fa amin'ny fanahy masinao dia ao am-ponay ao tsirairay avy Andriamanitra ary tena hoe feno fanahy masinao ihany koa izay rehetra Jesosy. Matoa tonga eto izay Jesosy dia fitantananao ary ny famindram-ponao ihany koa Jesosy satria mbola velonay nandray izay Jesosy ka izany no antony nitondranao anay eto Jesosy malala satria hideranao ankalaza ary hanevinahitra ny anaranao Jesosy. Kasio ihany koa Jesosy ny fonay tsirairay avy androany raha hiainy ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy malala dia tena hoe aoka kasika amin'ny fonay tsirairay avy ary tena hiteny aminay tsirairay avy izany teninao izany Jesosy ary ny mpanomponao izay mitondra an'izany teny izany ihany koa Jesosy dia tena hoe solombavanao tanteraka Jesosy tena hoe teny marina avy aminao. Tena hoe fanahy masinao ihany koa tena hiasa amin'izany mpanomponao izany Jesosy malalo ary ny teny izay omenao anay eto Jesosy dia tsy ho votsitra Jesosy na handalo fotsiny fa tena hitoetra aminay tsirairay avy Andriamanitra. Tena kasika ny foa mampanahanay rehetra Jesosy androdana n'izay rehetra tsy nataon'ny tananao Andriamanitra ary tena hitondra fiainam-baovao sy rivotra vaovao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Dia samy mokasihan'ny teninao ary samy azo anjara tsirairay avy Jesosy. Eny mety tsy hitovy Jesosy ny anjara izay ho azonay avy aminao amin'ny alalan'izany teninao izany Jesosy satria samy zarazarana samy manana ny azy ny fanomezam-pahasoavana Jesosy. Fa izay rehetra omenao anay eto androany Jesosy dia hisaoranay sy hifalianay ary hiderahanay sy hankalazanay ny anaranao Andriamanitra ary ny izay rehetrarehetra mandray sy mihaino an'izao teny izao Jesosy dia isy hery sy fanovana ihany koa amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay avy Andriamanitra ary hamango olona sy hakasika olona maro izany teninao izany Jesosy indrindra ny any amin'ny firenenay Jesosy dia mba hanisany ho voakasika an'izany teny izany Jesosy dia misaotra Jesosy mankalaza anao izay Jesosy malalo aok'izay tena hifantoka amin'ny fampianaranao tanteraka Jesosy hampangino Jesosy ny feo rehetra izay tsy avy aminao fa tena hoe fantoka eto izay androany Andriamanitra
dia voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du lundi 14 février 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Felana Rakutu. Le verset que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 6 versets 5 à 8. Matthieu chapitre 6 versets 5 à 8. Au nom de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc ici, Jésus il dit que les gens qui prient exprès dans les rues sont des hypocrites. Il y a des gens, par exemple, ils sont musulmans, et quand c'est l'heure de leur prière, ils prennent leur tapis, ils vont dehors, et c'est là où les gens peuvent les voir qui prient. Ils prient bien fort et tout. Mais nous ne devons pas faire ça. Et c'est triste parce qu'en ce moment, les pasteurs et les autres chrétiens, ils parlent en langue devant tout le monde. Maintenant, c'est même devenu un challenge. Le parler en langue, parler la langue des anges, c'est biblique. Les disciples de Jésus, quand ils ont prié le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et ils ont parlé en langue. Mais maintenant, les gens, ils en font un jeu. Ils parlent en langue partout. Et quand ils chantent aussi, ils se mettent à parler en langue, comme ça. Ça, c'est parce qu'ils veulent montrer à tout le monde que nous aussi, on a le Saint-Esprit en nous. Du coup, pour eux, c'est un défi. Mais nous, quand on prie, on doit fermer les portes, entrer dans le lieu secret, là où personne ne nous voit, et c'est là qu'on doit chercher Dieu. Comme ça, les bénédictions que tu auras, grâce à tes prières, tout le monde les verra. Les prières que tu as adressées à Dieu, dans le secret, elles s'exauceront et les gens le verront. Jésus, lui, il a prié dans le désert. Et c'est là qu'il a demandé de la force à Dieu, il lui a demandé l'onction. Et Jésus, ensuite, quand il était avec beaucoup de gens et tout, il n'avait plus besoin de prier à genoux devant tout le monde et crier à Dieu. Il n'avait qu'à remercier Dieu et des miracles se sont accomplis. Les gens qui le touchaient sont tout de suite guéris parce que Dieu l'a vu prier dans l'endroit secret, dans le désert, et donc il les exauce. Pareil pour Élisée. Dans 2 Rois chapitre 4 versets 32 à 33, on lit au nom de Jésus, « Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. » Donc là, le petit garçon, il est mort. En fait, sa mère, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et donc Élisée a prié pour elle, et c'est là qu'elle a eu ce garçon. Mais après, ce garçon, il est mort. Et au verset 33, on lit au nom de Jésus, « Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. » Élisée, là, il a laissé personne voir qu'il priait. Il a fermé la porte. C'est ça, prier dans le lieu secret. Et on va lire le verset 34 au nom de Jésus. « Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. » Amen. Voilà pourquoi il a fallu fermer la porte. Voilà ce que Dieu a dit à Élisée de faire. Et s'il y avait quelqu'un dehors qui voyait ce que Élisée faisait, il se serait demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Et au verset 35, on lit au nom de Jésus, Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Voilà la prière qui a été exaucée. Alléluia! Donc toi aussi, prie dans un lieu secret. Si Élisée avait pas fermé la porte, les gens qui passaient, en le voyant, ils auraient déjà appelé la police. Ils vont le prendre pour un fou, pour un sadique. Sauf que c'est pas vrai. Dieu, il a sa manière de faire. Et c'est ça que Dieu a demandé à Élisée de faire. Et Élisée, il a obéi. Et donc c'est pour ça que l'enfant, il a ressuscité. Il y a eu le miracle. Ensuite, on va continuer à lire le Matthieu chapitre 6. On va continuer au verset 6 à 8. Au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc quand tu pries aussi,
Ne dis pas de longues paroles, parce que ça ne fait qu'endormir, comme le dit Sœur Felana Lacoute. La prière, c'est pas un discours, mais c'est une discussion qu'on a avec Dieu. On lui parle avec notre cœur. C'est ça, prier. Tu parles avec Dieu et tu l'écoutes aussi. Mais c'est pas toujours parler et toujours demander des choses à Dieu. C'est pas comme les gens qui ont d'autres dieux, qui ne font que demander et demander et toujours demander des choses à leur Dieu. Ils font carrément une liste. Mais si c'était comme ça que ça fonctionnait avec Dieu, c'est les gens qui font des discours qui seront les plus bénis. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont toujours des choses à dire. Parler pendant 1 heure même, c'est pas un problème pour eux. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu, il veut qu'on prie avec notre cœur, notre esprit et dans un lieu secret. Alléluia. Donc apprends à prier comme ça et Dieu te bénira et les gens autour de toi verront tes bénédictions. Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 14 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka indrindra anizy amin'ny rahavavy zay nanomboka an'izao fotoana izao fa dia mahafinaritra na nivavaka fanombohana ranavavy nambinina dia isaorana anao fa dia mamy tokoa. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana mahaly fity ary tsy ho verimaina anie ireny asan'Andriamanitra izay nataony ireny ary tsy kely ireny fa lehibe. Koa dia tahian'Andriamanitra tombo fahasoavana tonga avy amin'ny ambony indrindra ranavavy nambinina tsily amboara-mielona. Misaotra vity koa tamin'ny famotinana fa dia mahafinaritra foana ary dia izaho miteny foana tena ilaina foana ny famotinana izay ataony fity dia Andriamanitra ny mehanao fotoana malalaka foana ahafahanao sy hanositra anao ihany koa ahafahanao manao an'izany asan'Andriamanitra izay manan-danja izany tokoa ka mahereza fety dia tonga avy amin'ny ambony indrindra dia ampiasanao foana ny Andriamanitra. Halleluia. Misaotra anareo koa amin'ny fankasitrahana izay ataonareo fa mampahery andry zareo ny fankasitrahana izay ataonareo. Tahiany Jesosy ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa mialohan'izay aloha ndalo tsika hino hira. Ndalo tsika hifampahery amin'ny alalan'ity hira ity dia raha mety mandalo olana ianao, mety mandalo ady ianao, misy amintsika eto tena anaty olana be mihitsy. Fa zao ny tadidio ireo olona hitanao ireo tao anaty olana be daholo. Tsisy tamintsika eto fa tsy tao anaty olana ny tonga eto fa tsisy olana tsy mivazana eo amin'ny Jesosy. Tsy misy olana tsy mivazana eo amin'ny Jesosy. Na ray ary za tsy mbola nahita olana mifanena tamin'i Jesosy tsy mivazana. Ka dia mahereza atolotra manokana ho antsika rehetra ity mba tohanana Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy hanohana antsika mafy anatin'izao ady izay mety lalovantsika izao. Tahiny tompo dia mahereza isika tsirairay avy dia ao aorianan'ity hira ity tsika mitratra amin'ny tontolo tena anatin'ity ianao maka baiboly maka toerana tsara. Fa ny filazana aloha dia izao ny seminaire izay ho ataontsika dia tsy ataontsika amin'ny faran'ity volana ity na voalohan'ny volana marsa fa ataontsika any aorianan'ny volana ao aorianan'ny 15 marsa mihitsy, any aorianan'ny 15 marsa entre ny 15 marsa sy ny faran'ny volana marsa zany nanaovantsika an'izay noho ny fandaminana izay tsy maintsy natao rehefa nandinika ny programa tamin'ity androany ity 15 marsa eo satria 15 marsa teo moa zany nanomboka mba niova fohatro zao zay mivady 5 taona lasa dia ataontsika eo anirenany amin'ny 15 marsa sy ny faran'ny volana marsa nanaovantsika an'izay seminaire izay dia samy mitondram-bavaka mba hiteny amintsika eto indray Andriamanitra taka nitenenantsika tamin'ny andro nanaovantsika ny Gilgala izany. Tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra mihaino finaritra daholo mahereza daholo. Nasano fadi sulalana nefenao tunga nitia hitanao ni usuputata kanefa tumpu ludi yuvina tapanao fanila vulefuna nefenao tunga pitaka
fatena veria kanefa tumpu mirofina tuvanu mafiau pati valalana Tapanao-ny fahatezerako efenao tonga mpifalia hainao fasaika matia kanefa tompo novelomina sarako ny ray sy zanaka maminy fanay masina tesao ty tongy antsony marina panovany panota ibebaka
Alleloia. Andriamanitra anie dia zao zay ny anohana anao mafy raha sendra mahakasika anao zany izy zany ka ao anatin'izany hoe olona mandalo ady zany anao am'izao fotoana izao dia mino aho fa nampairantsika rehetra izany hiran'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Alleloia. Misy fotoana iny iriny tena nampahery mandalo ady dia tena hoe maheno an'izy iny dia tena mitraka renao mihitsy hoe tsika reto dia efa nitohanan'i Jesosy daholo na tonga antsika ohatra izao. Iza tamintsika tsy nandalo ady mafy anohana anao any Andriamanitra. Alleloia. Dia hotahin'Andriamanitra, hotahin'ny tompontsika rehetrarehetra mahereza ny olan'izany ry havana. Raha mbola eto an-tany tsy maintsy mahita an'izany, tsy maintsy mahita an'izany. Tsy mihaino eto an-tany raha tsy misy olana, tsy mandalo olan'izany. Fa izao tsy mpino koa tsika ary tsy mpiaradia amin'ny Kristy koa tsika raha tsy tonga ny vahaolana. Zao foana ny tadidio, io olana lalovanao io efa ao amin'ny Jesosy ny vahaolana io, fa mbola tsy tonga eo aminao fotsiny. Tsoy aho izy dia ho valiko ianao dia anehoako zavatra lehibe saropatarina tsy ho takatry ny sainao ny andaminan Jesosy any olana mifamatomatotra tena fatomaty. Resy lahatra mihitsy fa tena niresaka izay mivady fa misy olona tena hoe misy olana mandalo olana fatomaty mihitsy amin'izao fotoana izao. Fa ny zava-mahafinaritra moa ary saoranay mivady an'Andriamanitra, zay rehefa mahita maheno olona eo mandalo olana, misy olana be na mandalo ady be dia ohatriny hoe tsy mampatahotra ny amin'ilay olana satria izao efa zatra mahita vahaolana ao amin'i Jesosy. Alleloia. Ary io Andriamanitra torianay aminao isan'andro io azonay antoka io. Azonay antoka io fa hainay tsara ny kapasiteany io fa mihoatra lavitra noho ny olanao io ny fahefan'Andriamanitra. Mahereza korazy dia mitrakafa. Mbola tsy tonga teo aminao koa olana io dia efa amin'Andriamanitra ny vahaolana io. Miandry sisy ianao. Tahian Jesosy. Hieno ten'Andriamanitra ary tsika miaraka amin'ny ranabavintsika Angela io avy any Chine indray ny toritentsika androany vita sinoa ny toriteny androany fa tsy mora simba fa sady mamirapiratra maharitra. Tahian tompary ranabavy Angela io anao ny fitenenana dia avy eo velona eto ny tenako mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra. Tahian tompary ranabavy Angela. Tahian tompontsika rehetra, tahian tompo koa pasteur mivady falibendray ny tenako manolotra antsika izao tenin'Andriamanitra niry izao. Izay hita amin'ny boky ny ohabolana toko fahaefatra andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ohabolana toko fahaefatra andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Amen. Ty ten'Andriamanitra tia moa ry havana dia teny amintsika mampianatra antsika handeha amin'ny lalana marina. Eto ry havana dia Andriamanitra mampianatra antsika izany lalana marina izany. Izay filaminana tonga antsika hanana tanjona tsara. Andriamanitra dia tena tia miasa amin'ny fomba milamina ary izany no tia ny ampitaina amintsika amin'ity anio ity mba tonga antsika koa hanana ny fiainana milamina. Antsika olombelona dia samy maniry ny lamina tsara daholo fiainantsika tsirairay avy ary tena feno filaminana fiainantsika rehefa Andriamanitra no eo akaikintsika sy mitantana antsika amin'izany fiainantsika izany. Mampianatra antsika dia mirindra sy milamina Andriamanitra araka ny heviny izay ahafantarany hoe ity no mahasoa antsika, izao no mahasoa antsika tsirairay avy. Enganetsika samy mora ampianarina avokoa
tokony ho mora ampianarina tsika ry havana mba handray an'izany lesona avy amin'Andriamanitra izany satria jerevantsika ne raha toa nahariny atsika olombelona Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny Genesisa dia naharin'Andriamanitra aloha ny lahy avy nahary ny lahy izy izay vao nanao ny vavy ohatran'izany ny masoandro misy ny mazava dia nisy ny mazava izany hoe milamina tsara ny programan'Andriamanitra sy ny famoronany nataony tamin'ity izao tontolo izao ity hitantsika izany fa eo amin'ny fiainantsika koa ry havana raha haitsika ny mandamina amin'ny programantsika raha haitsika ny manao hoe emploi du temps mihitsiny ary eo amin'ny fiainantsika dia tsy ho sarotra amintsika koa ny hahatanteraka izay fandaharam-potoanantsika amin'izay fotoana izay. Andriamanitra dia tena Andriamanitra ny filaminana izy satria milamina daholo izay rehetra ataon'Andriamanitra ary misy vokany tsara izany. Hitan'Andriamanitra izany hoe miasa am-pilaminana kay dia mahazo vokatra tsara rehefa vita iny asa iny. Ka isika koa ry havana dia mila lamina ny fiainantsika, ny foamam-panahintsika indrindrandrindra mba azahoantsika izany vokatra tsara izany. Mahery izao sy ianao mahery tsika rehetra rehefa miasa milamina satria raha itsika miasa ka mikorotakorotana izay na dia ataoko hoe manodidina antsika sy ny fiainantsika raha ohatra dia efa mikorotana daholo koa ny rehetrarehetra manaraka an'iny. Ohatra fotsiny anie izao raha mibety ny zanakatsika isika dia tezitra aminy izay dia masika. Misy olona miantso ny telefona rehefa avy eo dia efa valiana mibetroka koa manaraka an'iny satria avy ny tenany zanantsika. Dia avy eo na dia ohatra hoe tonga ny havantsika na tonga avy ihany ny vadintsika dia mbola mahazo an'ilay betroka ihany satria efa nikorotana tamin'ilay betiny zanantsika iny isika dia nanaraka an'iny ilay fahatezerana. Ka alaminy ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina ny amin'ny olona tsirairay avy indrindrandrindra ry havana alaminy tsara koa izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay mba hampilamina sy hampiadana ny foamam-panahintsika io. Alaminy isan'andro ny fo sy ny saintsika ny ara-panahintsika indrindrandrindra ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany no fiatomboantsika sy hafarantsika tsirairay avy. Ka dia mora amintsika ry havana izay hampilamina sy hampirindra amin'ny fiainantsika izay rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika. Rehefa manaraka ny teny ampitain'Andriamanitra amintsika isika dia manaraka milamina sy mirindra avokoa ny aorianan'izay. Ka dia ataovy marina izay alain'ny tongotra ao sy ny boky noambolana teo dia ho voalamina ny alehanao rehetra aza mivily na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia esory amin'ny ratsy ny tongotra ao. Izany ten'Andriamanitra izany no entiko tamintsika teto anio ry havana ka azadino ilay fomba fiasan'Andriamanitra dia tena milamina ninninona zavatra atao. Rehefa milamina ianao dia milamina koa ny manaraka izany rehetrarehetra izany. Dia raina Jesosy Tompo amin'izany teny foy nampaherezana antsika anio izany. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ny ranabavy anzo latsika tamin'ilay teny foy tokoa fa nefa mino aho fa nakasika antsika rehetrarehetra izany teny izay ny tantara teneniny teo izay ary marina izay zavatra nyteneniny teo izay. Misy ohatrany zavatra milamina ve ry havana malala? Iza manana fanarinana zavatra mikorotana? Ny devolony ity zavatra mikorotana. Ny devolony ity zavatra mikorotana. Tsisy maniry zavatra hoe fiainana hikorotana izany. Fa samy maniry zavatra milamina avokoa.
fa tsika tsy mahay mandamina fa Andriamanitra ny tena mahay mandamina. Za misy fotoana rehefa tsisy atao iny de tsy hoe tsisy atao fa misy fotoana matetika lasa vinany ao de mieritreritra ny falehibiazan'Andriamanitra. De tena lehibe Andriamanitra. Tena io zavatra mitrangy amin'ny fiainantsika io tsy voalamintsika io. Fa io zavatra rehetrarehetra eran-tany io voalamin'Andriamanitra. Voalamin'Andriamanitra. Rehefa misakafo atsika mahavariana fa n'indrindra zavatra tsakotsakotsika ao anatin'ny vavantsika ao, haitsika mihitsy navady kely anankiray tsy natria tonga mivavitsika, haitsika ny lelantsika io mamadibadika ny zavatra rehetra ao, ty alako ty hoaniko ty ohatr'izao, fa ny lelantsika tsy mbola voatsakotsika izany mihitsy hoe leano iny lasa sakafo. Io kintana sy volana dia ianao ny fandambian'Andriamanitra. Marina mihitsy ny tenin'ny ranabavy Angela. Hatrany amin'ny famoronana dia tsy azo idikevitra ny fandaminan'Andriamanitra. Lalo ny nataony aloha, zay vao ny vavy. Mba azonao an-tsaina ve fa zany hoe vavy ny teo voalohany na atao ohatra biby kely re. Nay misy alaka dratraka ho inona ty biby be? Sazatry ny tsoka tao Sahedena tao i Eva. Mahita liona mahita. Fa teo aloha i Adama mizatra ny zavatra teo dia tonga dia vao andeha koa aza matahotra fa kadradraka fotsiny io tsy maninona io. Fandaminana. Nisy mazava aloha vao nisy ny olona. Fa raha ny olona ny tsapatsapa izy ty i Eva ve ty? Gorille io izy le gorille. Mazava aloha afaka fantatra. Mahay Andriamanitra. Zany fandaminan'Andriamanitra zany tsy takatry ny sainy zany. Ary tsy takatry ny sainy manam-pahaizana zany. Nisy fotoana nijery. Misy olona satanika miresaka dia zao no teneny hoe ny olona mivavaka amin'ny diavolo izy tena intelligent be mihitsy. Satria Lucifer hozy izy tena manan-tsaina. Satria ngeo izy Lucifer ngeo izy teo akaikin'Andriamanitra. Dia nahitany ny farany hitan-tsain'Andriamanitra sy ny fahalalàn'Andriamanitra. Fa n'Andriamanitra hozy izy koboniny ho anazy rehetra satria tia tena Andriamanitra. Fa ny Lucifer hozy izy nentiny hidina teto tany dia omeny anay. Mahavariana ny firesaka zareo. Fa zao tsy takatry Lucifer ny fandaminan'Andriamanitra. Tsy takatry ny sain'ny Lucifer ny fahalalàn'Andriamanitra. Ary io fandaminana ny fiainantsika io tsy vitantsika io. Nefa miankina amintsika ihany koa. Zany hoe tsika tsy afaka mandamina fa Andriamanitra ny mandamina. Andriamanitra ny mandahatra. Ary mpandahatra endry Andriamanitra. Fa ny azontsika atao dia zao, ny côté aty amintsika azontsika atao dia ny manamarina ny alehan'ny tongotsika mba hahatonga inona? Mba hahatonga n'ilay fandaminana ataon'Andriamanitra ao fiainantsika. Dia ho voalamina, ataovy marina ny alehan'ny tongotra ao, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Zany ianao zany tompona andraikitra, zato isan-jato, alleloia. Amin'ny fahafahan'Andriamanitra mandamina ny fiainao. Tsara ingena fa zany fandaminan'Andriamanitra ny fiainantsika zany. Ary io tsy takatry ny saintsika io ary tsy mitovy amin'ny eritreritritsika io. Io fiainantsika io misy zavatra mihitsy efa alamin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Araka ny tokony ho izy. Be dia be ny olona mety hoe maniry hanana fiarakodia. Mbola tsy mihanana fiarakodia. Bisikileta no men'Andriamanitra anao aloha. Satria vola fidirana mbola afahanao mividy carburant tsy mbola nananao. Io zavatra rehetra rehetra io. Rehefa matoky an'Andriamanitra ny olona ray dia tsy mety tafalatsaka anaty fimonomonona hoe maninona ary ny fiainako ny ohatr'izao.
fa tsy maintsy takatry olo foana hoe fandaminan'Andriamanitra zao rehetrarehetra zao. Fandaminan'Andriamanitra zao rehetrarehetra zao. Za ry havana tena teneniko anao fa ny aho tena tsy njovin'Andriamanitra aho amin'ny programam-piainako. Misy ino ty izy ty? Misy olona zay aty akaikinay. De io olona io namako. Olona mifampiresaka amiko zany. Misy fotoana izy mividy zavatra, mividy fiarakodia aminay ohatr'izany. Fa izy io kay olona maditra be aty an-tanàna aty, le Jilamboto be reny zareo. De matetika misy olana amina ampitandro filaminana. Misy fotoana eo an-tokotaniny eo tonga de tonga avy ampitandro filaminana. Hitanao misy olana ohatr'izany, olona tena le olon-dratsy reny zany. De zay lasa tsy te hifampiraraha amin'intsony aho zany, tsy te hifankahita amin'intsony aho, tsy satria manahirana anahako miaraka mifanerasera amin'ny olona ohatr' zany. Reo olona mahery fihetsika be reny. De tsy te hifampiraraha aminy, tsy te hifankahita aminy koa reny miresadresaka eny an-dalana eny satria tena tsy mety aminahy. Izy tsy hoe olona hitorinay teny ka olona andeha hivavaka. De tsy te hifanena aminy mihitsy, tsy te hifanerasera aminy. Rehefa mifankahita de iny izy tonga de manantona anao, de le misavosavoka, le manao nanina, le makamo be. Teny ratsy amin'io, teny ratsy sy n'inona tsy mety amiko. Na andefasan'Andriamanitra inona hozy ianao, na andefasan'Andriamanitra Covid-19 ty tany ty, lasa manao inona daholo mandeha, manao masika. Mifaneno zao zay sisa, tsy fantany kory aho. Masika hatraty. Rehefa mafana ny andro mbola manao solomaso. Tsy lalako tsy mifaneno zao zay sisa, tsy fantany intsony. Ny azo zany tena teneniko anao, zany zao ny ahako de tena teneniko anao, mety mampiomehy anao zany. Za tsy te hifankahita aminazy, za nefa tsy hifindra trano. Tiako ny tanànako eto, tiako mipetraka eto amin'ity tanàna ity. Alleloia. Toy izany Andriamanitra aho fahalamiko e, manao masika daholo amin'izay ndray mandeha. Faneno zay ao anatina faneno zay roalahy ao anaty magasin ao mividy metsena. Hatramin'izay mahita azy de vao hitako de ialako. Tazatazahako ny tompindra avy eo de ialako. Tsy te hifanerasera aminy intsony aho. Aleo fa lamiko izy Andriamanitra. Manao masika de indraindray manao satroka, fiarovako an'ity losolako ity. Manao satroka de manao masika de mifankahita izy. Misy fotoana eo anoloany tsy fantany aho, tsy savosaviany intsony aho. Alleloia. Zao ry havana malala, io fandaminan'Andriamanitra io mahafinaritra. Misy fotoana ianao zavatra tianao hahatongavana. Ilay andro tadidiko akaiky farafaran'ny taona, de zay moa mivarotra tômôbila ny asay, de nisy tômôbila namidy ka mba hoe mahafinaritra hoe lasa hoe mba misy manam-bola ianao faran'ny taona. Namidy le tômôbila tsy lafo ihany, tsy lafo ihany. Ahoana ary ty faran'ny taona ty tsy lafo? Dio ve Andriamanitra ty tsy mba hataonao lafo mba hanao faran'ny taona? Tsy lafo mihitsy le tômôbila, de natao ihany ny faran'ny taona. Tany amin'ny 15 janvier tany le tômôbila vao lafo. Tany nefa nisy fotoana tena nilana vola, tena misy projet natao, tany le izy vao lafo. Le faran'ny taona vita ihany. Tsy nijaly, tsy hoe naninona raha tsisy inona, lamina ihany. Fa izany hoe tsy mbola eo aloha fa arỳ misy zavatra ilana ao anio. Misy fotoana tsika
tsy fantany lohako za manao kasikety zay de manao masika de misy fotoana manao solomaso rehefa misy masoandro de ohatrandreny le hitanao le rapeto nareo mahita patana rapeto le amin'ny boky iny de tsy fantany fanena mihitsy efa tsy fantany. Halleloia. Fandaminan'Andriamanitra ry havana malala tsisy tomika, tsisy tomika ao misosa araka ny tendranabavitsika teo misosa ny fiainanao rehefa voalamina ny zavatra rehetra. Iainga zao anao rapitso de eritreretinao zany hoe zako misy fotoana zavatra iainako zany de tantaraiko anao miala ato an-trano afo be ny orana le maraina iny de ohatrany hoe mitsahatra kely le izy de fotoana afahako miditra anaty tômôbilina de ny ambony tômôbilina indray avy voaka fiasana indray voaka tômôbilina de ampiasana indray efa tsy avy. Tena marina izy tantaraiko raha zany misy fotoana inona moa no nanaovanay an'izay nangataka hoe Jesosy raha zao mba tsy avy orana io tena tsy avy le orana. Inona moa ny zavatra nilanay tamin'izay? Ny zavatra tiako tenena aminao de zao tokony tsy hikorotana ny fiainanao. Misy fotoana mikorotana daholo ny fiainanao. Ny zavatra ataonao manomboka maraina de ohatra ny bokotra akanjo ihany ny vilana hatraty ambony vao ny ainga amin'ny maraina de misy zavatra mifandiso ny zavatra ataonao paharivan'ny andro mifandiso ny zavatra ataonao ohatra ny bokotra akanjo miady ny aty ambony de miady hatrany ambany ary misy fotoana mandalo an'izany zavatra zany ny fiainantsika de mikorotana zavatra tsy tokony ho tonga amin'ny fotoana ny tonga. Hoy le fomba fiteny malagasy hoe ny ronono mandroatra ny rafozana tonga. Ohatr'izay moa le fomba fiteny sa moa zareo hoe ny rafozana tonga ronono mandroatra ny mbola misy zavatra hafa koa fa tsy tadidiko le fomba fiteny zay iza mahay an'izay ohatry hoe misy zavatra tonga de miara tonga tsy hitanao intsony. Misy fotoana amin'ny fiainantsika ohatr'izany fa io raha alamin'ny idiran'Andriamanitra tsehatra vita tsara mihitsy ny ronono tonga rafozana miara misotro ronono milamina ny rehetrarehetra. Halleloia. Io tenen'ny lalabavy Marizao io tokoa kely izy zany hoe mety ny salaka zany moa sy olona tahako kely andro talonga ma zay zaza vonjena manao dingan-dava ianao ny pataloha mety tsy natana ny elastika hitanao rafozana tonga misy fiainana ohatr'izany nefa eritreretinao rehefa Andriamanitra mandamin'io milahatra tsara daholo ny fahatongavan'ireo zavatra ireo. Ary ianao raha misy zavatra indrasanao amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga de zao aingana aloha ny ataonao ndana ataovy marina aingana zay le an-tokotrao fa tonga avy eo zavatra efa milahadahatra. Halleloia. Zavatra efa milahadahatra ny ao fa tonga tsikelikely amin'ny fotoanany. Halleloia. Halleloia. Betsaka ny olona te hilamina ny fiainana fa tsy mety milamina fa mikorotana foana. Tsy mety voalamina ny ale mikorotana amin'ny maraina diso fotoana taman'olona ray ianao ny maraina iainga andeha hiasa ianao ohatra raha aty aminay ianao mipetraka ka ho any Paris de tara train de afaka adiny ray sy fefandray vao misy train de afaka adiny roa de aveo tsisy intsony indray manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny manomboka amin'ny raiky ambin'ny folo hatramin'ny 4 arivo aza mba tara train aty aminay fa tonga de ny tontolo andronao vita
indray andro a andeho any Paris tamin'izay fotoan'izay. De inona zavatra nitranga? Le train efa eo fa mbola tsy nividy billet. Nefa teo alohako mividy billet misy olona miresaka ela be amin'le de ahoana moa zany, ahoana tsara miresaka amin'le guichetier, ahoana ary zany, lasa le train, niandry train manaraka. Ny zava-mahafinaritra nefa le train manaraka mihitsy ny tokony andehanako. Fa nandeha tamin'ny train manaraka eo nisy olona ny eo anatamiko eny ambony train eny. Ary olona io tena nila tenin'Andriamanitra, alleluia. Nila tenin'Andriamanitra. Niaraka train izy sy olona io. De efa nandeha RER am'izay tany faritry Paris tany. De sendra fampijery samy malagasy. De fantany hoe gasy, malagasy aho. De resadresaka teo. Resaka politika moa nanomboany azy. De niany toizako tamin'ny resaka fivavahana. De resaka fivavahana de efa nanomboka nafanafana ny resaka. Tara variana resaka taminy de 10 soirée. De raha ny fijery maha-olombelona tena ahoana ary any 10 soirée fa tena tsy mahay mandahatra Andriamanitra. 10 soirée izy miala amin'le are manaraka. Tsy maintsy niara-niala taminy nitoy ny resaka, nitoy ny resaka. Miverina nateliny teo amin'le are tokony ialako a. Teo izy no nidelivrena. Alleluia. Gaga ny olona tamin'izay. Tomany be izy ny toriana teny de nametraha tanana. Gasy to de mifakalalana lavitra be de mafantatra hoe gasy na fomba fandeha, na fomba fijery, na fomba firesaka any ambady any de fantatra hoe gasy zany. De fantatro. Vao niditra tao amin'ny toeram-piasako aho voareny asa. De olona be dia be ohatran'izay de fantatra de ry lavitra misy gasy. Fantatra. Fa inona ny zavatra nefaran'le zavatra? Nefara tamin'ny fametrahan-tanana ny Ramatoa satria voafatotra. Eo amin'ny arean'ny eo amin'ny are eo zay. Eo amin'ny quai eo ny délivrena eo manao ino izy ty? Ny fomba fiakanjo koa de fantatra hoe gasy. Alleluia. Ny fomba fitondra entana, ny paozina entana malagasy ty fantatrako hoe gasy. Mirongorongo entana izy, ny firongona entana gasy izy. De fomba fanaovana akanjo. Fa inona ny zavatra nitranga? Misy zavatra lamin'Andriamanitra. Zao ry havana malala. Ny fiainanao io fiainantsika ty tokony vita kalamina. Misy zavatra indrasanao mbola tsy tonga, kalamina fotsiny ianao. Ny ataonao ndany aingana, mbola manam-potoana ianao hanamarinana ny alehan'ny tongotrao. Meo lalàn'Andriamanitra andamina tsara ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Alleluia. Misy rindran-damina tokony apetraka eo amin'ny fiainanao io. Alleluia. Ianao nefa ny tompona andraikitra amin'izay. Ianao nefa ny tompona andraikitra amin'ny fandaminana ny fiainanao io. Satria mba hahafahan'Andriamanitra mandamina tsara ny alehanao dia alamino aloha. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao. Aza manao foana. Eo am-piandrasana valim-bavaka ianao tandremo ny manao foana. Tanao ny valim-bavaka eo raha alamin'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy io. Ho alamin'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy io. Misy fotoana ianao mitady trano aty andafy. Tsy mety mahita trano ianao.
ozy ianao hoe tena kely loatra ty tranoko ty fa tena hitady trano dia tsy mety mahita ianao. Inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nisoloan'Andriamanitra mihitsy no ny asanao mba hahafahanao maninona, mba hahafahanao mandamina, mba tsy ho afa-baraka, mba tsy havesatra aminao ny fandoavanao ny hofatrano io. Dia gaga ianao fa ny asa aloha nita voalohany. Zay vao ninona tonga amin'izay ny trano. Hiditra ao anaty trano tsy voaloha ianao. Hiditra ao anaty trano tsy vitanao akory mandoa trano vidy, tsisy ninona azo atao. Zao anao efa mikarama tsara, vitanao tsara. Andriamanitra mandamina. Rehefa tao anaty olana ny tenako, araka ny teniko taminareo hoe nitrosako a taman'olona tamin'izany dia tany ho any amin'ny 900 millions tany. Dia rehefa nataoko ny compte ny fotoana fahako mandoa nitrosako dia any ho any amin'ny 30 taona na 520 taona any raha kely indrindra mandoa trosa foana raha ny karama. Vao nanomboka nivavaka ahako 15 taona lasa dia novaina ny asako tao am-piasana. Taloha za ny asako tao am-piasana dia mivarotra fiarakodia vaovao, mivarotra kojakojana fiarakodia, mivarotra zavatra ilaina amin'ny fiarakodia rehetrarehetra ireny. Ary raha ohatra ao anatin'ny volana anankiray en moyenne mahalafo tômôbilina 4 eo. Dia ianao moa rehefa mahalafo tômôbilina dia mahazo commission ohatran'ny karama anao. Fa zao ry havana, ny zavatra nahavariana anahy vao nanomboka nivavaka ahako 15 taona lasa ohatr'izao nanomboka nandray an'i Jesosy. Dia gaga be ato am-piasanako a, natson'ny patron anay. Ianao izy manao an'ity asa ity. Inona ilay asa ozy nareo? Misy olona zay mpiandraikitra resaka marché tao am-piasananay. Izy ny mpiandraikitra resaka marché public zany hoe rehefa lasa mivarotra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny appel d'offre zany. Dia io olona io tsy nety mihitsy ny asany teo alohan'izay. Ohatrany tsy nety mihitsy ilay asa dia somary leo ilay patronay dia aleo izy avindray raha dia izy dia rado indray manao an'ity. Dia natahotra tamin'izany. Ozy amantsy mampino orineny ho potika ity fiainantsika ity. Satria nahoana? Asa efa mahazatra anahy eo ary ilay asa efa amataonataonany teo zany nisorona tamiko. Dia omena asa izay mbola tsy mahazatra mihitsy dia mbola asa mbola tsy haiko mihitsy. Inona moa zany ry havana tsy fahafatesana zany ianao nefa niendrika volan'olona. Fa tamin'izany kosa aloha ny zavatra natao dia efa nanomboka nanamarina ny alehan'ny tongotra ry havana. Niala tamin'ny ratsy fanao. Ny asa novaina ahoana ity? Fa zao ny zavatra nahafinaritra. Hatramin'izay aho mahalafo tômôbilina 4, 5, 9 anatin'indray volana. Rehefa niovan'io asa io dia lasa tontolo hafa mihitsy aloha ny iainako. Lasa tsy mihaona amin'ny olon-tsotra intsony fa mihaona amin'ny olom-panjakana. Dia mivarotra amin'ny fanjakana. Fa tonga dia hitanao zany hoe malafo moto 500 sy 200 indray mivarotra. Malafo tômôbilina 20 tonga dia indray mivarotra. Malafo tômôbilina 50, malafo tômôbilina 80 indray miaraka. Anaty appel d'offre. Inona ny fiantraikan'izay? Vetivety foana. Tsy na ny lian'i Jesosy nitrosa amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina, zavatra tsy mbola nataoko hatramin'izay niainako fa vaky vava ny tao am-piasananay tamin'izany fa tsisy ny raty ny zavatra rehetra izay natao. Ary tamin'izany fotoana izany ny société Nesako anisan'ny nahazo marché betsaka indrindra tao Madagasikara tamin'izany. Tamin'ny alalan'izy, tamin'ny alalako. Zahako ny lasa responsable marché public atao am-piasananay tamin'izany.
zay mipotra ray azonay vetivety foana satria mazava am'izay tsy hitovy mihitsy ny vola raisinao raha malafy tobile efatra sy malafy tobile 10 anao vitatra hoe zany resaka amin'ny compte fa tonga de zavatra ngeza marsy amina miliara daholo am'izay oriavana satria maninona ozy jesosy tsy mety aminao tsony le malafy tobile efatra na 10 fa betsaka ny trosanao aloha halleloia le trosany eritreretina teo hoe mbola afaka 30 taona ty voavaka aka ozy jesosy hoe zao halleloia lehibe jesosy ry avana 2 taona latsaka voafafatanteraka ny trosanay mivady nanomboka ny vavaka 2 taona latsaka voafafa na diodio olona miafina tany elankelatrano rehefa mandeha miafin'olona menatr'olona tsy nanana ninninina efa teraka aloha zany hoe andeha hitaky trosany mahitsy de mandeha amin'le super golety le hitanao le any afarany reo mipetaka de nitombotra tsy maintsy miakatra ety mifototra ety fa na ianao mivily ety fa tsy omby anao le any de manao satroka ba atao hatra ety de col roulé hatra aty menatr'olona hoe mandeha super golety ny farany niovatra amin'ny asa mahafinaritra ny olona mihona tontolo hafa mihitsy ny iainanao tontolo hafa mena ndraikitra ngeza fotoana foy izay tsy nampino tsisy nino an'izany tao anaty ohatry ny tsofina ohatr' zao io trosa io tsofina tao anaty zany misy olona kasiana andriamanitra de miteny tsofina rano anareo le izy ao anatiny zany rehetrarehetra zany misy olona angirana namotsitra trosa taminay namotsitra tonga de mivangina andriamanitra fotsiny za mampiry anareo zay vomaly any resaka taman'olona hoe voka ny trosa zany ny olanay zany fa io trosa io ny mora fafan'andriamanitra indrindra raha tena teneko anao zany io trosa io mora fafan'i Jesosy io raha maninona raha ataonao marina ny alehan'ny tongotra ao fagagana angiravana zany ny anafahan'ny trosanay zany zaho eritreretinao zany za efa nanao lettre d'engagement tamin'ny tompotrosa hoe za tompo de ataovy mpiasa kelinao na ninona na anasan'ny tomobilinao na mafankiraronareo menakavy na anasan'ny tranonareo za ataovy mana fahazagadraina fotsiny manolo tena nompoolona tena ataovy mpanomponareo fa hoy Jesosy tsy manompoolona ianao avy topoy halleloia nanomboka teo ataovy marina ny alehan'ny tongotra ao de voalamina ny alehanao rehetra ny alehanao rehetra alamin'i Jehova ny zavatra mitranga am'izay zany aorinan'ny fanamarinanao ny alehan'ny tongotra ao de lamina ataon'andriamanitra ataony mety very asa ianao ohatra fa tsy very asa ho lasakatrami fa very asa mahazo asa tsara lavitra noho alamo voalamo ny alehanao rehetra ny alehanao rehetra fa tsy ny alehanao hatramin'ny rapitso mahatonga atsika tonga eto tsy mahita tory tsika za misy fotoana teneko anareo manao fandalina eto tena teatory nareo mety mahita misy fotoana reraka teatory ny ataontsika eto tsy mahita tory tena teatory tsika ka fa ny alehantsika eto de manamarina ny alehan'ny tongotritsika satria zao raha androany fotsiny tsika manamarina an'io de ho voalamina ny alehantsika mety rapitso raha fakapitso heritaona 2 taona fa ny tantsika de ho voalamina ny alehantsika rehetra ho ny tenandreo rehetra halleloia isaky ny anomboka ny fandarana de zao ataovy ao an-tsainao aza miteny andeha hanaraka fandarana fa de hoe andeha andamina ny alehan'ny tongotra halleloia de ho voalamina no alehanao rehetra tsy ianao ny andamina zany hoe ho voalamina zany tsy ianao ny nandamina fa misy voalamina ho voaandro ny sakafonao tsy ianao ny nahandro fa voaandro teo le izy halleloia ary ny ten'andriamanitra aza mivilo amin'ny akavanana ho amin'ny akavia esory amin'ny ratsy ny tongotra ao mbola fanampin'ilay teny tany amin'ny voalohany foana hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotra ao mbola mitoy amin'le hoe aza mivily na amin'ny akavanana na amin'ny akavia
esory amin'ny ratsy ny tongotra ao mivily amin'ny akavanana sy ny amin'ny akavia zany mbola mivilavila mikivalavala ny soavaly rehefa manao korsa rehefa te ho tody eny amin'ny toerana lehany izy de asiana le tapimaso iny hitanao soavaly na rehefa le soavaly mandeha eny amin'ny mandeha lalana lavitra le mitarika zavatra reny de asiana an'iny izy satria eny an-dalana eny feno zavatra misitsitona amin'ny masony raha mitodika izy ka mahita zavatra fa misitona azy de mety hivily any izy fa rehefa tena ho tonga eny amin'ny tanjona lehany izy tsy hivilivily de asiana tapimaso isika tsy nasian'Andriamanitra tapimaso satria tsika olombelona afaka misafidy ny ho avitsika fa raha tena marina tokony mba misy tapimaso ohatr' tsika de manino tonga any an-danitra tsy mijerijery an'izao tontolo zao tsony ry mbola misy an'izao ndray ry mbola misy an'izao ndray nomen'Andriamanitra fo sy saintsika ary fanahy tsy tapimaso nomena antsika fa fahafahana misaina noho ny soavaly aza mivilina ho amin'ny akaviana amin'ny akavanana hozy isy Paoly hoe any amin'ny Koritianina voalohany any ndreka vakitsika zany teny zany raha tianao azo an-tsaina hoe ohatry ny ahoana iny zany mivily akavia sy akavanana zany de olona manao kitotoa Paoly rehefa anompan'Andriamanitra rehefa mihazakazaka zao ny teneniny Koritianina voalohany toko 7 andininy efatra amby roapolo nge vakitsika Koritianina voalohany toko 7 andininy efatra amby roapolo hoy ny tena marina tsy fantatrareo fa izay mihazakazaka amin'ny tany fihazakazahana de samy mihazakazaka avokoa nefa ny ray ihany mahazo ny loka mihazakazaha toy izany ary mba azahoanareo ary mihazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa de mitady satroboninahitra mety lo ihany izy fa sika kosa ny tsy mety lo raha izary de mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely tontolo nefa tsy toy ny mamely rivotra fa sika mafy ny tenako maingana ka andevosiko fandrao na de efa nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako Paoly ny fototra tamin'ny tsy fanaovana kitotoa ny asa fanompony Paoly matetika Paoly ny tenany zany za tsy manao kitotoa matetika Paoly de nisy fotoana Paoly nananatra ny olona de niteny Paoly hoe zao zavatra rehetra ataoko zao izy sao de verinareo fa manao kitotoa sao de verinareo fa kitotoa zao izy tsy kitotoa zao izy Paoly fa mba hijanoko amin'ny eny de eny na ny tsy de tsy halleloja betsaka loatra ny olona manao kitotoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra de mivily amin'ny akavia de mivily amin'ny akavanana reto mpiazakazaka reto efa nita venao hoe Usain Bolt mihazakazaka de mahita kely ao anatin'ny hazakazaka iny de mahita kely havany ery de vily kely de hoanareo hita avao do sitrotry kely ny olona mihazakazaka de verina mihazakazaka kely ndray meny an'le manao ohatr' zao iny mijery izy riozy izy izy mba mahafinaritra mantsy izy iny rehefa any de miresaka mihitsy izy miresaka am'le arrivé samy miteniteny mandeha de tsy maintsy tongako ianao tsy mivilivily mihitsy jereo Usain Bolt rehefa mba mijery azy rehefa matetika izy manao an'izay io ndray tsy tongako io iry de miresaka izy miteniteny miresaka am'le arrivé izy io ianao ndray de tsy maintsy tongako anatin'ny fotoana fohy to fandeha na misy miantso ary izy ery Bolt tsy mihazakazaka ny ataony ny olana amitsika manompan'Andriamanitra tsika fa mivilitsika amin'ny akavia mivilitsika amin'ny akavanana raha manao kitotoatsika tsy mahazo ny lokotsika ary raha manao kitotoatsika de tsy tonga amin'ny toerana tokony aleha andao hifantoka de andao hifototra ry havana aza mitoditodika rehefa hiaraka amin'Andriamanitra fa tsy voalamany alehanao raha mbola mitoditodika ianao androany ianao kristiana raha pitso ianao inona androany ianao vavaka be raha pitso ianao manao saint valentin ataonao daholo ty zavatra rehetra ataon'ny olona rehetrarehetra tsy mivavaka ty ianao mba hoe mivavaka Usain Bolt efa tsy niazakazaka intsony efa nametraka
efa nakaretirety izy efa tsy miazakazaka intsony izy zao be nefa vitany. Alleloia. Tsika amin'ny asan'Andriamanitra tsy mahazo mametra-pialany zany, tsy mitombona mihitsy zany hoe pastera andeha hisotro ronono. Za de zao any mba ho an-tsaiko, zaho na efa antitra be ary raha mbola tsy tonga Jesosy ny mba hanafarako ireo taranako faramandimby ireo, de mba hoe tonga ny fotoana ivavahana. Taero dadabe, aza hoe efa antitra io fa lao atory, taero na atory fotsiny ary eo am-pianona toriteny eo, fa za mbola hitory teny nefa tohanana fotsiny ary a. Afana malalo de amin'ny fifaliana lehibe ny rabanantsika rehetrarehetra zay tonga eto amin'ity androany ity, amin'izao fafakafembenany zao. Tsika amin'io efa antitra be, ny aina maheno soa mbola io ihany, iny torodiny maritra fantitra be rerikaraka. Alleloia. Ny asan'Andriamanitra tsy azo atao zany manao retirety zany hoe misotro ronono. Ny devoly tsy misotro ronono, ka raha nanompan'Andriamanitra ndrisy ny 50 taona, ny 10 taona iainanao anaovanao inona zany? Alleloia. Andao anompan'Andriamanitra foana, mbola eto foana mampino hitarika fotoana. Havana malala de miravanao amin'ireo sabaty zao. Alleloia. Iazakazaka foana tsika, tena mihitsy ny tena za iazakazaka foana ary tsy maintsy tonga kio. Alleloia. Jerentsika foana io ariva io, fanjakan'Andriamanitra ny lanitra, zay foana eo an-tsaitsika isan'andro. Mandeha miasa ianao ho any an-danitra Jesosy aho, tady vola ianao Jesosy ho any an-danitra aho. Alleloia. Tsy anasa ianao Jesosy ho any an-danitra fa za tsy kivy. Mety ny atao Jesosy za ho any an-danitra, topoko ianao a. Tsy mety ny atao Jesosy za tsy kivy, tohano mafy fotsiny aho fa za ho any an-danitra. Alleloia. Tahin'Andriamanitra ianao. Za manokana tena resy lahatra fa tsy azo atao manao sangisangy. Raha tianao ilamina ny fiainanao ho voalamina ny alehanao rehetra, andao anompan'Andriamanitra tsara. Misy ny fahotana andao elana. Misy aminareo misy ararotika eto valiany ty teny ty. Misy taminareo de message tamiko tamin'ny maraina hoe zaho izy namaky ny John voalohany 5. Ao izy misy ny atao hoe fahotana mafaty, ota mafaty sy ota tsy mafaty. Aiza izy, ahoana izy zany? Misy zany zao de veronay tsisy any amin'ny John voalohany a. Alleloia. 5. Raha vakitsika ny 9:40 a, de zao le teny: raha misy mahita ny rahalahy manao ota tsy mafaty de aoka izy hifona ho azy. Ota tsy mafaty. Ary Andriamanitra nanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mafaty. Misy ota mafaty, tsy mbalazaiko ny tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty. Ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty de ohatr'izao. Ohatra kely fotsiny. Valiko eto mantsy izy satria sady mety fandray amin'ilay toriteny ihany no voavalin'ilay ranabavy a, no hen'ilay ranabavy ny valiny a, no ihany koa. Raha ny valiko taminao tamin'ny MP izy a de mety misy olona koa eto a mba te hafantatra momba an'izay de valiko eto le izy. Ny amin'ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty de ohatra ray ngeza be fotsiny hoeko anareo a, de to de voavaly amin'izay. Any amin'ny Samuela voalohany a. Zao aloha Davida ny jerentsika. Davida fantatritsika tsara fa nanota. Tiany loatra ilay vehivavy anankiray hitany ny saika rehefa izy tsy nandeha nanafika. De nahita vehivavy izy a nandro. Izy avy any an-davarangana de hita vehivavy nandro. De latsa-pity izy a, de nalainy. Tsy te halala izy na de vadin'olona ary. Vehivavy igny mety niteny za nge vadiny. De niteny vadiny Oria. De nalainy ihany. Ary nalainy ankeriny de nivonoiny mihitsy ny akolaka i Oria. De nalainy a Batseba. Fahotana mahafaty.
fahotana mafaty zany. Nisy fotoana kosa indray nefany tany amin'ny Samuela voalohany 1:20 any Davida. Fa tsy tia kory tsy anararotanao isan'andro ka hoe fahotana tsy mahafaty tia. Nisy fotoana Davida nandositra ny Saoly mpanjaka. Any amin'ny Samuela voalohany 1:20 any dia rehefa nisaraka Davida sy Jonatana dia nandeha nitsoaka Davida. Dia amin'ny 12 dia ary Davida tonga tany Noba tany amin'ny Ahimeleka mpisorona. Ary toroakovitra Ahimeleka raha niona tamin'ny Davida ka nanao hoe nahoana ny mandeha irery ianao fa tsy misy manaraka anao. Dia Davida tamin'ny Ahimeleka mpisorona ny mpanjaka efa nanome raharaha ary hoy izy tamiko aoka tsy ho fantatr'olona ny amin'ny raharaha izay nandidiko anao ary na dia nasaiko nakaria ny zatovo. Eo aloha Davida dia efa manota mandainga Davida teo satria tsy izay ny marina fa mitsoaka ny Saoly fa nandainga tamin'ny mpisorona izy ny raha amin'ny Saoly nefa izy mitsoaka. Eo Andriamanitra dia miditra tsehatra tsy tian'Andriamanitra ny mandainga. Fa inona ary zao no tokony nataon'ny Davida teo? Sa matsy misy fomba fiteny izay ny marina rehetra tsy filaza. Fa Davida dia tena nandainga. Raha ny teny Davida hoe za matsy nitsoaka mety inona ny zavatra antranga? Raha amin'izao fotoana izao mety natsoiny Ahimeleka Saoly hoe tsy te iray tsokombakomba ary Ahimeleka fa ery Saoly fa aty Davida dia tratra Davida dia maty Davida. Eo aloha ray. Fa faharoa tia misy zavatra ngeza be 14. Ko inona no misy ato aminao? Memofo 5 aho ety an-tanako nazy misy. Nona Davida. Nona. Tena nona. Ary io mpisorona namalay Davida tsy misy mofo fihinana atao fa mofo masira ihany nao. Ka raha mba nifady vehivavy miahay mantsy ny zatovo. Ary Davida namaly ny mpisorona hoe eny fa hatramin'ny atelona efa tsy niarany toera tamin'ny vehivavy raha teo zay. Ary tamin'izany hainga dia masina ny fanaky ny zatovo. Ary na dia tsy masina aza ny lalana dia masinina izy noho ny fanaka. Ary mpisorona nanome azy mofo masina fa tsy nisy mofo afa-tsy ny mofo aseho izay nalainy tanatrehan'i Jehovah mba asiana mofo mafana amin'ny andro nanesorana azy. Mofo aseho. Ina moa io mofo aseho io? Mofo aseho dia zava-masina io. Raha tentsika amin'ny Levitikosy amin'ny Levitikosy 4:20 Levitikosy 4:20 efa kitsika. Ary maka koba tsara toto dia endaso mofo 12 roa ampafolony efa no atao mofo ray. Ary mandahara ireo eo ambonin'ny latabatra tsara eo anatrehan'i Jehovah ka ataovy roa toerana dia enina avy ny iray toerana. Ary asio ditin-kazo manimpofona madio ny isan'ny toerana ka aoka amin'ny mofo izay mofo zany ho fanadim-pahatsiarovana dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Isa-tsabata no andaharany ireo mandrakariva eo anatrehany Jehovah fa ho avy ny zanak'Israely fa ho avy amin'ny zanak'Israely zany dia fanekena mandrakizay. Ary ho an'ny Arona sy ny zanany izany ka hohaniny eo amin'ny fitoerana masina fa masina dia masina ho an'ny mpisorona izany avy amin'ny fanatitra izay atao amin'ny afo lalàna mandrakizay izany. Izany hoe ny mofo aseho dia mofo masina izay tsy hohanina afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary io ary tsy hohaniny eny an-dalana be fa hohaniny eo amin'ny efitra masina. Izany hoe araka ny teniko taminao ihany hoe Saoly tsy mpisorona fa mpanjaka. Anisan'ny nanameloan'Andriamanitra ny Saoly ny fanaovany asa fisoronana rehefa poritra dia poritra izy tamin'ilay toriteny efa nitoritsika iny. Ka eto Davida tsy tokony hihinana amin'izany mofo aseho izany satria masina iny. Ary mpisorona dia Ahimeleka ihany no tokony hihinana an'iny. Fa teto dia izao ny zavatra nitranga. Nanota zany Davida ny hihinana an'io. Nanota zany Davida ny hihinana an'io. Fa fanontaniana mperaka raha tsy nihinana an'io zany Davida dia inona ny zavatra nitranga? Tsisy afa-tsy io teo anoloana. Dia na dia tsy tokony hihinana an'io azy izy dia nielohavany fahasoavan'Andriamanitra ny lalàna teto. Izany mahatonga antsika miteny hoe isika tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana. Amin'ny fotoana izay tena tsy hafahana dia tonga teo amin'ny fahotana tsy mahafaty. Nanota izy fa tsy nahafaty azy ny hihinana an'izy satria
io ny zavatra nisy teo niaritra tamin'ny manainy izany zavatra izany. Azotsika ve le izy ohatrohatr'izay zany le zavatra tiako hazavaina de ninana izy de verina ny ainy de rasana izy mbola afaka nanoeny diany. Raha maty teo izy maty ny anoanana de tsy nisy Davida mpanjaka, tsy nisy ny Salamo, tsy nisy ny fanjakan'Israely vao tsara tantana, tsy namolavolan'ny Solomona, zany rehetrarehetra zany tao anatiny daholo. Mino fa voarain'le ranabavina ny tany inona ny fahotana ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty mazava ao izy ranabaviny aina mahitsy. Ohatra tenako anareo zao nisy fotoana zao izay tsika de fantatreo tsara fa tsika mitandrina andro sabata ary zay mivady de tena mitandrina andro sabata ary sarobidy io efa tenenareo foana fandray andro nifindra trano zay ary efa mifindra trano zay de io andro io ihany no ahafahan'ilay olona izay nantompo trano idiranay na le olona mitondra ny tomobily tatitra ny entanay tsy misy afa-tsy io satria amin'ny semaine koa miasana za miasa daholo mianatra tsy nisy afa-tsy io andro sabata io tamin'izay fotoan'izay ray zay ihany afa-tsy io isan'andro no tsy maintsy sadava de tamin'izay fotoan'izay efa ny ariva mihitsy zay mivady vao nitandrina sabata. Fa raha ohatra zao za amin'ny sabata zao andeha ho any an-tsena satria natadida zay ny ariva mihitsy tsy maninona de lasa ny an-tsena fahotana zay ary fahotana mahafaty izy am'izay fa tamin'ity fahotana fa tsy nahafaty. Misy aminareo zao ohatra hoe atao mariazy aty andafy tsy zay tiatsika ny atao amin'ny sabotsy mena lera ianao amin'ny sabotsy am'izao ny mariazy nareo io ihany ny toerana misy raha tsisy io de tsisy de satria anao tsy mpanao lalàna tsy mpanao fanjakana de raha amin'io zany anao zao tena tsy afa-miala mihitsy tsy afa-miala ho fa raha mbola misy ihany ny azo atao de medivatra amin'ny farany fa raha tsy nisy afa-tsy io de tonga eo amin'ilay fahotana tsy mahafaty ota tsy mahafaty. Nasamihafa ny otan'ny Davida zany ty izy tena sendra ny tsinary ny anky namanaina ary tsy fidino anazy ny enjehan'ny Saoly azonareo fa raha i Batseba tsy afaka ty mihitsy tsy fety ny anangy any nahita an'ilay vehivavy eo ay de mandro le tsy fidy ny anary maty mihitsy ara tsy nakan'izy nanaraka hatramin'ny haiko mihitsy tsy nalaiko vady izy azonareo zay zany le izy voazava de minaova voarain-dranabavy lay izy ny zavatra tiako atongavana maranako azy de zao tiatsika Jesosy ary tehiditra tsehatra andamina amin'ny fiainanao izy tena tehiditra tsehatra andamina amin'ny fiainanao Andriamanitra fa ny tompona andraikitra am'izany ny tompona andraikitra am'izany de tsy maintsy ianao ihany. Raha androany ianao anapa-kevitra andeha marina anamarina ny alehan'ny tongotrao tsy vily amin'ny akavia amin'ny akavanana analany tongotrao amin'ny ratsy de lamina be dambe aminareo manana olana zao ny tenenay aminareo ndao hivavaka vao marina resaka taman'olona manana olana be zay mantsy anazy hoe ndao hivavaka tsika vitan'i Jesosy io de tena hitako sy tsapako mihitsy tsy ampy anazy zay vali teniko zay tsy meko tsiny anefa izy satria ny azy ny zavatra daholo de valiny vaingana tsapain-tanana resaka olana rabola zara ny teny hoe ranabavy ndao hivavaka entinam-bavaka raha eto amintsika eto veravana ny maha olana rabola tsy lasa katrami zay mivady izy olona manana olana rabola zany de mena vola tsy fizarana vola eto fa fizarana herin'Andriamanitra ahafahana mamory vola ahafahana mamaha olana. Alleloia. Zay io zany tsara tadiditsika fa zao tenako izy andao hivavaka ho manaraha fandarany eny hitanao hoe zavatra fa saingy mbola tsy takatry ny olona ny zavatra ao ambadika zany hoe
manamarina ny ale satria an'Andriamanitra zany ao ala amin'Andriamanitra io io fandaminana n'io problemanao io ala amin'Andriamanitra ohatry mandamy mavolana sikitana io tonga ara-potoana io mirindra tsara ianao zany avoaka an'Andriamanitra anatin'ny olana io amin'ny fomba miavaka amin'ny fomba tena manara-penitra aleloia amin'ny fomba tena mirindra anaty lamina matipaika ho gaga ny olona ijerin'ny famohan'Andriamanitra anatin'ny olana marina nge zany teniko anao zany ravana ho tahin'Andriamanitra ny ianao alamino ny alehan'ny tongotra ao manamasina tena fa zava-dehibe ny manamarina ny alehan'ny tongotra mba voalamina ny alehan'ny ny alehantsika rehetrarehetra raha mba mangetahetana zany hoe mba tiako ilamina Jesosy ny fiainako ataovy am'izay ny fomba ataovy am'izay ialao am'izay ny ratsy aza mivily amin'ny akavia amin'ny akavanana anaova ny marina ataovy mandeha amin'ny marina ny tongotra ao elao ny ratsy fanao elao ny fijejojejona elao ny fahotana fimamona ny fijangajangana isan-karazany andaminan'Andriamanitra tsy afaka mbola miditra Andriamanitra ary aza mitaraina hoe mikorotana be ny fiainako ny sampy efa nilolovinao mbola tehirizinao an-trano ao io nge mampikorotana ny fiainana ary tena mikorotana fa ialao reny rehetrarehetra reny aza mandeha amin'ny akavia amin'ny akavanana ho ny ten'Andriamanitra de ho ala amin'Andriamanitra ny fiainantsika rehetrarehetra mino vavarenao zay afatra zay samita in'Andriamanitra mino fa Andriamanitra tsy amelirerinao fa andamina ny fiainanao ny angatahako aminao androany de zao mialao amin'ny maizina de vadika ao mazava aoka irehatra ny jironao aoka irehatra ny jironareo de tahin'ny tompo ala amin'Andriamanitra ny fiainana halleloia amen misaotra antsika naharitra ny hatramin'ny farany hiditra ny fitonana mavakitsika amin'izao fotoana zao Nandreny feonao ny antsoana Nandreny feonao ny antsoana tao anaty torimasomaso toka tao anaty torimasomaso toka misy manao ahitsangana misy tonanao ahitsangana ivoaka tao anaty rendrarendra fiainana Jesosy tao anaty rendrarendra-piainana mahasonjina nitenenanao mafy hoe azavarina nitenenanao mafy hoe azavarina miangaka mandeha matanterana miangaka mandeha natanterao niasa fanomponana ny rako anao tao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao ary azeto ny jiro azavao ny aizipito ary eto hita azeto hita zay matory ao kifo tanterao telo vita afafazo ny vo tao anaty tao anaty aizipito ny teninao nanao hoe eto mijiro azeto ny jiro azavao ny aizipito ary eto hita azeto hita zay matory ao kifo tanterao teo fota terao telo vita afafazo ny vo zinona moa zahay Jesosy no mba nofidinao anatanteraka ny asanao
olombelona mpiodiny mpanota mpanao meloka mpanompo tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo zao no nofidiko hampamenatra miendry ary malemy amin'izao tontolo zao mba hampamenatra mahery mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizarama nanamboarana olalana ao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao azy voka ho mpandresy karaha mbola omenao tombonandro antrany a Jesosy a de hoentiko manao ny asanao ane zany rambola omenao vatana afaka iasa azakazaka ho anao mihotra ao anaty areto hita tanterao teo vita ao anaty areto hita tanterao teo vita sotra Jesosy sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasana ho andetiko zay vonony izahay ho iraka itety zao tontolo zao itory ny filazantsarao sotra Jesosy Halleluja. Ja, faly miarabantsika rehetrarehetra indray zao alina manginy zao tanatin'ny fandarana tapany faharoatsika isaky ny talata ohatran'izao dia ny fitondranam-bavaka zany dia miarabantsika rehetra tahiny tombo daholo tsika mianakavy faly miaraka aminareo indray androany hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary mialohan'ny hitondrantsika mbavaka ny olona dia andoroantsika mihitsy aloha no hivavaka tsika rehetra reto araka ny toriteny teo dia mila manamarina ny alehantsika ry havana malala ary tadidio fa raha misy programa ny devoly isan'andro eo amin'ny olona dia zavatra tsotra ihany ny devoly tsy hoe avy hatrany dia afaka manapotika fiainan'olona izy na mitondra ozona na mitondra aretina na mitondra olana isan-karazany ny fahavalo dia tsy afaka avy hatrany dia mandavo ny zanak'Israely na mandresy ny zanak'Israely rehefa misy ady fa ny tokana ahafahany devoly mandresy ry havana
ny tetikadiny devoly dia ny mamily ny lalan'ny olona. Amin'ny fotoana ny olona mivily miakavia na mivily miakavanana dia afaka manao ny programany eo amin'ny fiainan'iny olona iny ny devoly. Satria Andriamanitra miteny hoe aza mivily ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana. Fa ny devoly kosa dia ny mifanohitra amin'izay hoe mivilia makaty, mivilia maka ny akavia sy akavanana. Ary ny fomba rehetra nataon'ny devoly rehefa afana malala amin'ny linan'ny olona. Tsy hanana fijery mahitsy intsony, tsy hanamarina ny alehany intsony eo anatrehan'Andriamanitra. Hany ka na dia mivavaka ihany aza ny olona dia mbola mivilivily. Tsy manana direksion matotra, tsy manana fanapa-kevitra tena matotra. Fa zany anefa rehefa afana malala tsy ahitantsika fahasoavana. Tsy ahitantsika valim-bavaka rehefa ny fivilivilian'ny lalantsika. Satsika androany anamarina ny alehantsika rehetra. Mialohany hatongava ny valim-bavaka eo anoloanao ary mba ahafahan'Andriamanitra mamaly ny vavakao mamaly ny vavakao malaky dia hamarino aingana koa ny dianao eo anatrehany. Aleluia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia andaontsika hiteny hoe Jesosy tiako hafa ho hamarino koa ny lalako. Manaiky androany fa raha mbola nisy tsy nety, raha mbola nisy tsy nahafapoanao Andriamanitra, raha mbola nisy Andriamanitra mety tsy nety taminao dia androany ho hamarinoko eto anatrehanao. Halleluia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Reto izay Jesosy amin'ity androany ity. Mivavaka eto anatrehanao Andriamanitra zahay. Vonona ny anamarina ny alehanay tokoa eto anatrehanao satria fantatray ankehitriny ny tsy ambaratelo ny fahombiazana, ny tsy ambaratelo ny fiainana milamina sy mahafinaritra Jesosy dia ny tongotray mandeha mahitsy eo anatrehanao, ny sainay mandeha mahitsy eo anatrehanao, ny fonay mahitsy eo anoloanao Andriamanitra, ny fiainanay rehetra mandeha marina eo anatrehanao Jesosy. Zany ny tsy ambaratelo ahafahanao mitany fiainanay. Ankehitriny dia hiditra ao anatin'izany fitahiana izany reto mpanomponao izay tsiraray avy, dia mba hiditra ao anatin'izany fiainana milamina sy mahafinaritra, fiainana tsara rindra, fiainana voalamina tsara, tsy misy aya, tsy misy tahotra. Fa ao anatin'izany dia manolo tena ihany koa izay mba handeha mahitsy eo anatrehanao. Andeha mahitsy Andriamanitra. Ratsanja rehetra mbola tsy mety, amboaritra rehetra mbola tokony amboarina Jesosy fa izay kosa eto anapa-kevitra ny andray amin'ny kitsipo ny teninao izay nosalaina taminay androany. Misaotra Jesosy malala. Fantatray ankehitriny fa haikay ny mahatonga ny fiainanay mbola tsy nisokatra hatramin'izay. Izahay ny tompony andraikitra fa tsy niraisinay ny andraikitra tokony niraisinay. Nanilika foana izay. Ary matetika izay no manontany hoe fa aiza ianao Andriamanitra? Maninona izay ny ataonao an'izao? Fa maninona ny vavakainy tsy mivaly? Fa taty amin'ny kote anay tsy nandray andraikitra izay Jesosy. Manomboka androany ho raisinay an-tanana ny fiainanay, raisinay an-tanana ny hoavinay eo anatrehanao, dia mba ho raisinay koa ny andraikitra izay omenao anay dia ny anitsinay ny lalanay. Misaotra betsaka Jesosy. Fa eo amin'izany teny izany ny mpanomponao rehetra izay tonga eto androany. Fa mila fiadanana izy ireo, mila fitsaharana, mila fiainana mahafinaritra avy aminao. Mankasitraka Jehovahandriamanitra. Halleluia. Amen. Eny ary hiditra amin'ny fitondrana-bavaka tsika amin'izao fotoana izao dia maretatra amin'ny farany. Manasa anareo moa ihara hivavaka eto foana tsika ato anatin'ny fitondranam-bavaka. Vavaka voalohany ary toka mambany kely aloha ny zava-manenitsika. Za pastera mangataka vavaka fa misy aretina amin'tay izay efa ela tratran'ny asma, tsy mety mijanona mihitsy hatramin'izao, tena tsy mahazo fiainana mihitsy raha vao mihetsika ilay izy mijaly be. Za mipetraka Madagasikara aty Tamatavy, tsy tononoko ny anaranao mangataka ihany koa za mba ho tanteraka ny asa izay andrasako amin'ny mois de mars ho avy izao. Mankasitraka anareo hatrany pastera tahiny Jesosy. Faly mandray anao izay avy any Tamatavy tonga soa eto amin'ny fandaharana
dia maharetatra amin'ny farany. Ary tena faly be zay satria tonga hatrany aminareo any ny fandarana izay zaraintsika eto dia mivavaka ho anao ary amin'izao fotoan'izao isika rehetra. Jesosy mitondra mivavaka an'ity rahavavina ity izay amin'izao fotoan'izao. Jesosy izay manana aretina amin'ny taiza, voan'ny asiny izy, ary dia misy fotoana tena tsy mahazo aina, sepitra, tsy avy miaina mihitsy rehefa tonga izany aretina izany, rehefa mihetsika izany aretina izany Jesosy. Androany Andriamanitra entiny ambavaka eto anatrihanao izany Jesosy. Tadidiko Jesosy nisy olona teto tena sepitra izany asiny izany foana, ary tena nampahoriana an'izany asiny izany, fa efa sitrana tanteraka izy amin'izao fotoan'izao. Androany koa Jesosy, raha nanasitrana an'izany olona izany ianao dia hainao ihany koa ny manasitrana an'ity rahavavina ity izay mangatabavaka amin'izao fotoan'izao Jesosy. Any amin'ny toerana lavitra tokoa ingeny misy azy, any Tamatavy any Madagasikara, nefa dia mandany kredi manaraka an'izao fandaharana izao, miaro tory amin'izao fandaharana izao Jesosy. Tsy ny fandaharan'Andriamanitra fa ianao eto amin'izao fandaharana izao no mahita azy Jesosy, ary hikasika azy ianao amin'ny alalan'izao etaetany izao Andriamanitra dia efa anaporofonao aminy fa eo anilany ianao, ary anasitrana azy ianao Jesosy, anasitrana azy amin'izany asiny izany ianao Jesosy, ampitsahatra an'izany ianao. Fa ingiona any anatin'ny kasiona anatin'ny avokavokany any ny fitaovam-pisefona rehetra any Jesosy, ianao ny hikasika an'izany tanam-pahasoavanao, tanam-pitiavanao, ary hitondra fanasitrahana ho an'izany rahavavina izany ianao. Misaotra Jesosy malala. Petraka aminao ihany koa ny asa izay andrasany amin'ny volana marsa Jesosy. Ianao ny hanatanteraka an'izany faniriana izany. Sarotra tokoa ny fiainana amin'izao fotoan'izao, ary dia mila asa tompo entina eto anatrihanao izany Jehovandriamanitra. Ho tanterahanao ane araka ny habeny indrafonao sy ny fahasoavanao, dia omenao azy izany irin'ny fony. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao iry ihany. Halleluia. Amen. Kely fotsiny tainy Jesosy pasteur Mivady mangataka vavaka fa marary foana ny lohako dia fanina, dia mangataka vavaka ihany koa iaino ny fananarana momba ny fiainany, mangataka vavaka ihany koa iaino ny fananarana momba ny fiainany Jesosy ireo zanako roa farany. Ay, halleluia. Ao fa etsika ambavaka. Jesosy mitondra ambavaka n'ity rahavavina ity izay amin'izao fotoan'izao izay marary foana ny lohany, ary dia tena hoe fanina izy Jesosy malala. Entiny ambavaka izy amin'izao fotoan'izao, entiny ambavaka Jesosy. Ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay Andriamanitra antsoina dia tonga, ary akaiky mora azo indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ianao nantsoina Androany hamangy azy amin'izao alina izao ihany Jesosy. Kasio amin'ny tananao mahery izy Jesosy, kasio ny any anatin'ny lohany any Jesosy malalo, anatin'ny tovany any Jesosy, izay antony mety mahatonga an'izany fanina izany Jesosy malalo. Ianao ane hikasika azy amin'izao fotoan'izao. Sitrano izy Jesosy malala, hitanao ny adidy sy ny andraikitra izay mbola atao, ny asa izay mbola herehany ihany koa, ny ritma izay tsy maintsy arahana Jesosy malalo. Entinay ambavaka mba ho vatana salama, saina tomady tsara, vatana tomady tsara no entiny miatrika ny tontolo androny, ary dia iaina mpifaliana, ampahasambarana anatin'ny fahasalamana tanteraka izany rahavavina izany. Faniriana ihany koa Jesosy ireo zanany mba ho voakasika ny amin'ny teninao, ho voakasika ny sitraponao Andriamanitra, dia angatahana i Jesosy tsy mitsahatra mivavaka ho an'izany ankohonana izany, mba ho ankohonana ho vanginy ny teninao tokoa ane, ary dia anova an'izany ankohonana izany manontolo ianao Jesosy. Atonga an'ireo izy ireo Andriamanitra tena hilefitra eo anatrihanao, ho tonga amin'ny fibebahana marina, ary an'olo tena ihany koa eo anatrihanao, dia anaraka ny dian'izao mamana izao. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra anao rery ihany. Halleluia. Amen. Tainy Jesosy pasteur izy mianakavy dia mankasitraka mialoha ravavimampiona, mialohany ravavimampiona amin'ny izy mivady, dia mangataka vavaka amin'ny zanako vavy, zaho tsy salama zao rehefa amin'ny toindro izy, rehefa amin'ny atoandro, zafady fa somary sarotsatra kely message. Amin'ny atoandro izy dia tsy maninona loatra, fa raha vao amin'ny hariva dia miakatra be ny température anazy,
efa eninandro zao tsy salama ary sady misy logika na zakarien et poussière ary na koa maninofy ratsy be manofy vonon'olona foana no sady maneno enjena omby masika no maro be sady lavatandroka be dia mankasitraka zoko mampiona izy mivady tamin'ny fitondram-bavaka dia tahin'i Jesosy nareo menakavy sy ny mpiara-bavaka rehetra tahin'i Jesosy. Alleluia. Mila miresaka kely amin'ny MP-tsika rehefa rapitsy ohatra rahavavy ianao ilay nangataka vavaka iny dia asitsika séance na délivrance mihitsy ny zanakao satria raha vao tonga amin'izay hoe manofy ratsy misy manofy enjehan'ny omby masika sy ny karazany dia délivrance no ilaina satria efa lasa misy fanafiana devolo mihitsy ao anatin'ilay izy dia asiana délivrance kely mihitsy rehefa misy fotoana ianao dia miresaka tsika amin'ny vavaka vavaka alohantsika ary amin'izao fotoana izao ho an'ny zanakao marary. Jesosy mitondra mavaka an'ity zaza ity zahay izay miakatra foana ny température isakariva. Jesosy malalo entinay ambavaka Jehovandriamanitra zany zaza zany tena hoentinay Jesosy aoka ny tananao Jesosy hikasika anazy amin'izao fotoana izao aoka ny ranao Jesosy hikorinany anatin'ny vatany amin'izao fotoana izao ary hampidina zany hafanana zany Jesosy malala entinay eto anatrehanao izy Andriamanitra matotonga eto ity reniny ity izay mangata-bavaka dia satria Jesosy efa tena ela loatra eninandro no marary Jesosy malalo androany amin'ny anaranao no itenenako fa tapitra androany zany aretin' zany tapitra androany zany température miakatra zany amin'ny anaranao Jesosy tahaka nisy rano mihitsy ny rano mangatsika mihitsy hitsofoka ny anatin'ny vatany any amin'izao fotoana izao hikorinany anatiny any dia hampangatsika n'izany vatany mamay be zany hampidina zany température zany Jesosy malala mihoatra lavitra noho ny doliprane mihoatra lavitra noho ny fampidinana hafanana rehetra Jesosy ny herin'ny rano ao amin'izao fotoana izao ary dia hiasa ao anatin'izany zany Jesosy malala entiko ambavaka ihany koa zany izy manofy ratsy zany Jesosy asana devoly fanaratsy manafika an'izany zany dia didina amin'ny anaranao zany Jesosy amin'izao alina izao tsy manan-kely tsy manam-pahefana na fanahany mosavy zany na fanahaninona zany Jesosy ao anatin'ny tranony ao mety misy zavatra mipetraka ao mahatonga an'izany zavatra mitonga eo amin'izany zaza zany fa amin'ny anaranao Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pahefana ao anatin'io zaza io fanahany nofy ratsy fanahany mosavy ny fanaratsy rehetra zay ninona endriny manafika an'izany zaza zany dia didina sy roana amin'ny anaranao zany Jesosy tompony sabata tsy manan-kely tsy manam-pahefana ao anatin'izany zaza izany misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Alleluia. Amen. Haintompo pastera mianakavy mba mangataka vavaka pastera fa apiditra dossier vaovao mihitsy any amin'ny préfecture jeudi izao ny vadiko dia mba hivaly ka mba favorable tsy compliqué rehefa raisin'ny zareo tsara ny dossier fa dia efa natao complet daholo mankasitraka be dia be anareo Andriamanitra manankarepasoavana ny hamaly fidianareo tahiny tompo. Alleluia. Amen. Fa entsika mbavaka mivadinao Jesosy mitondra mbavaka an'ity raim-pianakaviana ity zay amin'izao fotoana izao izay apiditra dossier any amin'ny préfecture Jesosy amin'ny laka misy zao Andriamanitra dia tena rakofanay amin'ny ranao Jesosy zany dossier zany complet ny dossier fa miaraka amin'ny ositra mahery vaika Jesosy izay entinay mbavaka eto androany anokatra an'izany dossier zany ny tompona andraikitra rehetra Jesosy dia ahita fa misy otry ny fahitapity zany dossier zany ary tsy misy fisalasalana Jesosy tena entinay mbavaka mihitsy mba tena hoe hivaly araka ny fanirian'izy ireo ane zany Jehovandriamanitra tsisy zava-mahagaga tsy hainao atao ary azonao hidirana avokoa ny sehatra rehetra Jehovandriamanitra rehefa hitany mpanomponao ianao rehefa aneo ny voninahitra ao ianao Jesosy dia asehonao zany amin'ny fomba rehetra any amin'ny toerana rehetra satria ianao ny tompon'ny fahefana tompon'ny hery tompon'ny fanapahana rehetra ianao amboniny hery rehetra ianao Jesosy ary dia entinay eto anatrehanao zany dossier zany mialohan'ny idiran'izany any amin'ny préfecture amin'ny lakamisy dia entinay ambavaka eto zany dossier zany Jesosy mba tahaka ny ametrahanao tanana mihitsy ary dia hisy ositra manokan'izany Jesosy entinay ambavaka eto anatrehanao zany Jehovandriamanitra misaotra Jesosy ny ositry ny fahitapity dia hoasaronao hoasalotrao an'izany raim-pianakaviana ary dia ahita valim-bavaka izy hisaoran'ny anaranao zany Jesosy ary hiterahany anao mandrakizay misaotra tompo. Alleluia. Amen.
tahin'ny tompo an-tranontsika rehetra pasteur Mivady, ijoro fahavolombelona ny tenako pasteur. Tena deraina ny tompo fa sainga metraka vavaka ao fitahiana zaho ho an'ny zanako lahy ny hariva teo. Tonga dia minitra fohy valy le vavaka, sainga nakatahako. Halleloja. Tsy raha ihany anefa anankitelo be zao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra sy mankasitraka indrindra pasteur Mivady manampy vavaka sy ny karazany ny tompony hamelombelona ny herinao irehatra mafy hatrany. Amen. Halleloja. Ianao aloha dia mandray valim-bavaka mihitsy. Halleloja. Maromaro ihany izay valim-bavaka efa ndraisinao izay raha vavy malala, satria tena tianao Jesosy. Dia mahafinaritra ny fijoroana vavolombelona, dia mankasitraka fa mampahery ihany koa izany, dia mandrosoa foana arak'ireny efa nresahana ireny. Mandrosoa foana fa tianao Jesosy. Halleloja. Amen. Tahin'ny tompo pasteur mangataka vavaka matahotra lalandava ary mba arovany Andriamanitra zao amin'ny patron, raha mba tsy hisy problème arovany Andriamanitra. Mankasitraka pasteur Mivady. Ao fa tena hiaro anao any ny tanan'Andriamanitra raha vavy malala. Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tira-vavinay ity zahay Jesosy amin'izao fotoana izao izay miainao anatin'ny tahotra sy orooro ihany koa Jesosy. Any amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao, ary dia indraindray mandrindrira nantsy Jesosy malalo. Fa soa ihany fa eo ianao, soa ihany fa ianao ilay Andriamanitra momba anay, ary any amin'ny toerana rehetra misy anay dia afaka misy anao. Amin'ny situation rehetra Andriamanitra dia afaka manatrika ianao, ary raha matahotra izay dia ianao eo ampahery anay. Ianao rehefa laza fa aza matahotra Jesosy. Ny aza matahotra tsy hoe rehefa manoloana ninona izay ny tenenao aza matahotra, fa ninona mihitsy manoloana anay Jesosy, na karaza-pahavalo manahoana na manahoana dia miasa foana ny teninao hoe aza matahotra Jesosy. Androany patron eo anoloany, mpampiasa azy eo anoloany, ary matoa izy matahotra dia misy tokoa ny zavatra izay tena mampatahotra, izay nefa androany matoky ny herinao izay, matoky ny fiasanao izay, matoky Jesosy ny tananao mahery, matoky ny fombanao an'izao raha vavinay izao, ary dia petraka eo ampelan'ny tananao izy Jesosy malala. Izahay no mifanalavitra fa ianao kosa eo anilany mandrakariva, ary dia ho arovanao tanteraka ny tsy hanana olana amin'izany patron izany, tsy hanana olana, ary ny devoly dia tsy mahazo manao na inona na inona, tsy mahazo mamorona na inona na inona olana ao anatin'izany toeram-piasanana izany. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Tahin'Andriamanitra pasteur sy ankohonany ijoro vavolombelona, ary misaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra fa mihaino sy mamaly vavaka antsika eto foana izy. Nangataka vavaka ho an'ny zanako izay tena narary be tamin'ny heriny anio sy ho an'ny namako. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa sava be izy ny ampitson'ny vavaka, ary ny alakamisy izy efa afaka nianatra soamantsara. Halleloja. Ny an'ilay namako ihany koa dia nalamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra arak'izay fantany fa mety ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ary mankasitraka indrindratsika rehetra nitondram-bavaka, mankasitraka pasteur Mivady amin'ny fitariana. Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra. Halleluja. Amen. Mankasitraka be dia be amin'ny fijoroana vavolombelona, fa dia tena mampahery antsika rehetra izay mitondram-bavaka izany, ary dia ho averintsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Halleluja. Amen. Tahin'i Jesosy raha vavy mampiona sy pasteur, misaotra Jesosy fa sitrana soamantsara ny tanan'ny mamako nangatahako vavaka teto tamin'ny talata lasa iny, dia mankasitraka anareo vady, dia mbola mangataka vavaka ho an'ny rahavaviko miasa ato, fa te hifindra toerana hafa izy, dia mba mahita olona tsara fanahy izy, tafavoaka soamantsara izy. Mankasitraka anareo Jesosy ny hamaly fiteo anareo mianakavy. Amen. Sorantsika an'Andriamanitra izany valim-bavaka izany, averintsika ho azy rery ny voninahitra. Dia mankasitraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Jesosy saotranao izay ny amin'ny valim-bavaka izay azony ty ravavinay ity, fa rehefa nangatahana vavaka teto ny mamany dia sitrana soamantsara Jesosy, voninahitra ny eo anao, averinay ho anao rery ihany satria ianao no mendrika amin'izany. Ary ankehitriny Jesosy misy an'izany namana izany hiala ao amin'ny toeram-piasana dia andeha hitady toeran-kafa Jesosy malalo. Matoa izy miala ao dia efa manana toerana omanao azy ianao, ary toerana tsara lavitra. Entinay ambavaka mba ho tonga soamantsara ny amin'izay toerana tokony alehana izy, ho tonga soamantsara izy, tsisy anakatsakana ny diany, tsy ho voasakana, tsisy savasava akory aza Jesosy, fa
ianao any tantana azy any amin'izay aleany rehetra Jehovandriamanitra. Dia omba azy any ianao ho tafavoaka soamatsara izy tsy tena hoe herendoza noho ny amin'ny fiarovanao Jesosy. Misaotra tompo malala voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia. Amen. Mankasitraka pasteur Mianakavy mangataka vavaka fa misy rendez-vous ko amin'ny jeudi mikasika ny nationalité dia misy examen atao dia mba ho vita tsy misy olana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mangataka vavaka ho an'ireo fady aman-janako Odrapitso Ampinandevina mba ho tonga hatrany soamatsara satria lavitra ihany lalana. Mankasitraka anareo fady hatrany tahiny Jesosy. Halleluia. Etsika mbavaka. Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tiravavina ity izay amin'izao fotoana izao izay manana rendez-vous izy amin'ny lakamisy momba ny nationalité Jesosy entina ambavaka eto anaty trehanao izany. Jehovandriamanitra raha ny olo-kafa niatrika an'izany dia mety hiteny hoe hianatra lesona be dia ho haiko avokoa ny fanontaniana rehetra dia tsy mila vavaka ny olona fa izay kosa Jesosy hatramin'ny zavatra kely na zavatra lehibe ilana hivavaka ary zavatra lehibe izany Jesosy. Ianao nefa nilaza fa hisolo vavanay ianao, ianao nefa nilaza fa hanome saina ianao ary amin'ny zavatra tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra no hanehoanao ny herinao Jesosy. Misy zavatra indraindray mety tsy voatahirin'ny saina, mety tsy tadidy fa ianao fanamasina anao mpatsiaro, ianao ny fanamasina no hisolo vava ao anatin'izany fanadinanao ataon'izany. Ary teo vitany atsakany sy andavany, tsy hisy zavatra tsy ho hainy Jesosy, tsy hisy zavatra isalasalany fa ho vitany avokoa izay rehetra hatrehany any amin'izao fotoana izao ary dia hivaly soamatsara n'izany taratasiny izany. Entina bavaka ihany koa ny vady aman-janany izay andalana mody amin'izao fotoana izao avy nanao adidy Jesosy. Ianao any tantana ny dian'izy ireny. Ianao any Andriamanitra tena omba azy ireny any andalana eny, tsy hisy loza, tsy hisy sampona, tsy hisy na dia toromaso aza Jesosy eny andalana eny fa ho tonga soamatsara ary dia omenao hery izy ireo hiatrika an'izany lalana izany dia ho tonga soamatsara any amin'ny toerana izay niangiana izy. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia. Amen. Tany tompo pasteur zafady mba mangataka vavaka ny fanaovako trano any Madagasikara mba tena hoe alamin'Andriamanitra indrindra fa vola alefako mba tanan'Andriamanitra no mitantana azy. Mankasitraka indrindra pasteur. Halleluia. Arabaina ianao antsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy vita soamatsara izany trano izany dia tena hoe Andriamanitra ny ombanao ao anatin'izany raha vavy malala. Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tiravavina ity izay amin'izao fotoana izao izay manao trano izy Jesosy malala ary dia tena manangana isaorana ianao fa fitahiana avy aminao izany, tena fitahiana fahasoavana hoe vehivavy kely anankiray manangana trano Jesosy. Ny fiainana sarotra, ny olona izao mitaraina avokoa fa ny zanakao Andriamanitra miavaka satria mbola afaka manangana na dia ao anatin'ny fiainana sarotra azy. Afahanao angeny ianao Jesosy, misaotra anao izay, misaotra mankasitraka ary matoa ny trano izany Jesosy natomboka, navelanao atomboka dia satria ianao mihitsy ny hamarana, ianao mihitsy no hiadidy, ianao no hamatsy, ianao Andriamanitra no hitantana hatramin'ny vola izay alefany any Jesosy. Tsisy hametsifetsy azy na ny mpanao trano na ny olona izay hanankinany an'izany asa izany, tsisy hametsifetsy azy Jesosy fa ho vita soamatsara ny anaranao Jesosy. Tsofinay rano ho vita soamatsara izany trano izay ataony izany ary araka ny ilany azy, araka ny tiavany azy mihitsy no avy tany izany Jesosy malalo. Voninahitry ny anaranao rery ihany anie Jehovandriamanitra ary hitirana ny anaranao. Tahinao izany mpanomponao izany dia ho tahinao mandrakizay ary ny fitahiana avy aminao dia tsy ampiverin-dalana azy sanatria fa vao mainka hampandroso azy isan'andro isan'andro amin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia. Amen. Tahiny Jesosy pasteur Mianakavy za mba mangataka vavaka misy ranadahy zay marary vavony tena efa kivy be izy, efa lany vola amin'ny fanafody engany mba hosotrany Jesosy izy, mino fa azo fahasalamana izy, misaotra betsaka ny zoky mampionina. Amen. Afa etsika mbavaka ary izy raha vavy etsika mbavaka tsy manana tononiko ilay nangata vavaka satria tsy izy fa raha vavy rodinina nangataka ilay vavaka fa olo-kafa ilay entina mbavaka. Ilay olona entina mbavaka tsy tononona ny anarany sady tsisy anarany raha teo eny ary vavakantsika. Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tiana taty izay amin'izao fotoana izao izay marary ary dia tena hoe marary mafy tokoa ary dia efa tafiditra anatina fahakifiana Jesosy malalo.
zany aretim-ba vony zany Andriamanitra ao anatiny ny fahasahiranana avokoa na ny vola izay lany amin'izany Jesosy ny fahasahiranana Jesosy malala ny fanafody izay hoanina vidiana ny fivezivezena sy ny sisa mety voakasika hatrany amin'ny asa hatrany amin'ny tokantrano ny ankonana ny zavatra maro Jesosy malala any Madagasikara tena hoe ianao malala ny fahasarotan'ny fiainana entina ambavaka izy Jesosy amin'izao fotoana izao ray mpianakaviana no marary ary dia betsaka tokoa mety fahampangana ao anatin'izany fa androany Andriamanitra mahatsiaro azy izay ary engane koa izy mba hatsiaro anao amin'izao fotoana izao hatsiaro anao Jehovah Andriamanitra fa ianao nefa nilaza fa raha iantso izy dia hamaly ianao raha hitady anao izy dia ahita ary dia tena hatsapany herinao Jesosy dia tena ambavaka izy amin'izao fotoana izao mba hositranonao ane izy Jehovah Andriamanitra hoesorinao ny fahasahiranana rehetra ny vola rehetra izay ilainy Jesosy hoe ianao hamatsy azy amin'izany ary hitantana azy amin'izany ianao hanome azy ianao Andriamanitra amin'ny fahasoavanao Jesosy ameno ny banga ihany koa ianao hijery andreo ankohonana ianao ny zavatra rehetra izay mety fahasahirananao anatin'izany dia angatanay mba ho alaminao avokoa dia misaotra indrindra Jesosy malala misaotra ny amin'ny zavatra rehetra voninahitra ny eo anao rery amen. Miarabanareo vady amin'ny anaran'i Jesosy misy namanay any Madagasikara tratran'ny Covid izy misy serum ao an-trano mangatabavaka mba ho salama somatsara izy satria ny dadany vao aingana ny matin'ny Covid misaotra sy mankasitraka trany pastora mivady tahiny Jesosy hatrany ane ianareo tsy manina le anarany alefanareo aminay ato aminatin'ny MP fa tsy tononoko eto mihitsy ny anarany na dia alefanareo aza ny anarany fa zahay kosa nefa dia mahafantatra n'le anarany olona dia tsy manenina akory zany ao fa entsika mbavaka zany zany olona zany Jesosy amitona mbavaka n'ity olona ity izay marary amin'izao fotoana izao voan'ny Covid Jesosy malala ary dia efa matiny zany ihany koa Jesosy malala efa matiny zany ihany koa ny olona tao an-trano ny dadany ary dia na dia miatrika an'izany aza dia mafy hoe ny tena marary nefa vao teo ihany koa ny namoy ray aman-dreny noho ny aretina Jesosy milanao zany olona zany milanao zany olona zany mila ny herinao zany olona zany Jehovah Andriamanitra nampahery azy eo amin'ny fandrinany ny aretiny io Jesosy ao anatin'ny tokantranony eo Jesosy ao anatin'ny fanaitenanao Jesosy malala ataovy tsapany fa misy feonao miantso misy tananao mitsotra te handray azy amin'izao fotoana izao ary dia amaly an'izany antso zany izy Jesosy na dia eo amin'ny fandrina eo azy izy Jesosy malala tsy mahasakana azy tsy antso anao ny fandrina tsy mahasakana azy Jesosy tsy hitady anao ny aretina fa eo mihitsy izy no hitady anao Jesosy ary androany dia entinay ambavaka izy amin'izao fotoana izao ianao ny ampahery azy atao fantany Andriamanitra fa afaka manasitrana ianao ny dadany no matiny zany aretiny zany fa tsy ny marary rehetra n'izany akory dia ho maty avokoa satria ianao afaka miasa ianao afaka manasitrana Jesosy ary raha ny atao amin'izao fandaran'izao manokana dia efa marobe dia marobe ny olona voan'ny Covid nentina ambavaka teto fa tsy nisy lavon'izany na dia ray azy ary ho anisan'izany ihany koa ty olona izay entina ambavaka ty androany misaotra Jesosy fantatro fa hiasany amin'izany olona izany ianao amin'izao fotoana izao mety tsy fantany akory hoe mitondra ambavaka izay aty fa ny angatahako anao fanamasina ianao hamangy azy ho sitrana izy dia ho fantany fa noho ny fahasoavanao ary rehefa sitranao anatin'izao izy dia araka ny toriteny teo mihitsy hoe anitsy ny diany anamarina ny alehany eo anatrihanao Jesosy satria efa hitan'izany hoe narary saika maty ary dia laniny anompony anao any ny androny rehetra misaotra Jesosy malala voninahitra ao anao rirany halleluia amen anankorosa izy dia tapitra ny fitondrana mbavaka tahiny tompo pastora mivady mangataka vavaka mba hita client amin'ny asako satria ampiakarina 5 isan'andro no tokony ho hitanay za nefa tsy mahita fatsy 2 na 1 isan'andro fa ao anatin'izany tsy fantatro raha tokony mangataka vavaka tokony mangataka vavaka ianao ka angatahana vavaka zany dia tsika mbavaka zany halleluia tena mangatah mihitsy rehefa misy zavatra ilaina fangatahana vavaka halleluia ny vavaka tsika ary amin'izao fotoana izao ho an'izany olona izany
tadidio daholo ny resakitsika rehetrarehetra dia ao anatin'izay sady mivavakitsika. Jesosy mitondra mivavaka nyity olona ity zay tonga tokoa ny fotoana Jesosy ilainy mahita client 5 isan'andro nefa dia mbola voaroana rainy mba hitany. Jesosy malalo angatahana ianao hiditra tsihatra ao anatin'izany amin'izao fotoana izao Jesosy. Magnataka aminao Andriamanitra. Tena ianao mihitsy no hanolotra azy an'izany Jesosy. Ianao hanolotra azy an'izany client zany Jesosy raha izay no ilaina ahafahany mandroso, ahafahany mahomby amin'ny asa izay ataony. Dia mino afa tsy salasala ianao Jesosy malala. Hanome azy, apahita azy eny, afaka mampahita azy mihoatra an'izany mihitsy azy ianao, na 20 na 30, inona moa ny zava-mahagaga tsy hainao atao Jehovandriamanitra. Ianao no miasa tsy misy masakana Jesosy. Nangatahako androany hidiranao tsihatra amin'izany asan'izany rahavavy izany ary dia tolory saina izy amin'izay tokony ataony. Raha nisy Andriamanitra zavatra mety tsy mbola takany hatramin'izay dia ampafantaro azy Jesosy. Tolory saina izy, omeo azy Andriamanitra ny fanahinao, hitarika azy amin'izany asa izany. Ianao no pahita azy lalana fa mahita client Jesosy malala, ary lalana tsy hitan'ny olona fa hitany. Satria zanak'Andriamanitra, aleloia, mahita zavatra miafina, mahita zavatra miavaka dia apahitao azy zany Jesosy. Ataovy tonga ho an'ny loany zany Jesosy ary dia ahitan'izany izy Jesosy. Ho fantany fa manompo Andriamanitra velona izy. Raha mivaly ny vavaka an Jesosy dia hiderany anao zany ary atsapaherinao mahagaga zany. Misaotra Jehovandriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery any. Aleluia. Amen. Tain'ny tomponareo mivady pastera ijoro-vavolombelona indray fa tia Jesosy. Dossier accepté préfecture. Misaotra betsaka antsika mianakavy eto indrindra Jesosy. Dia mangataka vavaka ho an'ny fianakaviako rehetra mba ho voakasika Jesosy daholo. Voninahitra verina ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Voninahitra an'Andriamanitra. Dia tena miseho ny voninahitra Andriamanitra. Dia misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona. Jesosy misaotra anao zany amin'izany fijoroana vavolombelona izany fa dia tena hoe mahagaga ianao ary manao zava-mahagaga tsy takatra ny saina ianao, miasa amin'ny fomba rehetra ianao Jesosy malala. Isaoranay ianao ny dossier, ny fahazahoany ity namana ity taratasy ara-dalàna nahazo nanaiky ny tany amin'ny préfecture Jesosy voninahitra ny eo aminao. Tena mankasitraka ny amin'izany valim-bavaka izany. Ary faniriany Jesosy ny mba hoe ny fianakaviany rehetra hitodika aminao avokoa. Dia tahaka ny fanirianay rehetra reto ihany koa Jesosy. Indraindray izay te hiditra ao anatin'ny fianakavianay mihitsy teny manao hoe mitodia amin'Andriamanitra. Dia mitovy avokoa ny fanirianay Jesosy fa entinay eto anatrehanao zany. Ianao no mahalala. Ianao Andriamanitra no manana ny fotoana ary ianao no manana ny fomba ahafahanao ihany koa mikasika an'izany fianakavianay izany Jesosy. Ianao no manana ny fomba satria raha ny fombanay dia indraindray ohatra ny tehiteny izay hoe efa tapitra ve ny azonay atao, ohatra ny tehiteny izay hoe efa ela izay Jesosy, efa ela no efa nitondram-bavaka, efa ela no efa nitory teny tamin'ireo fianakavianay. Anefa dia mandrakitiny androany mbola tsy hita ihany ny fiovampo. Fa izay anefa Jesosy tsy manary toky, izay Jesosy tsy kivy, fa izay matoky anao. Izay Jesosy tena miankina aminao ary hatramin'ny ora farany dia mbola atokisanay foana ny famonjenao andreo fianakavianay ireo. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia. Amen. Mbola nisy tonga kay tsy tapitra indray ilay izy fa mbola nisy tonga tapitapika farany teo. Tain'ny tompo pastora mivady mangataka vavaka fa maro ny fatopatotra amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana mba omeo fana masina ray fa ao ny olana Jesosy misaotra soky ao fa etsika mbavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitonam-bavaka antira vavinay ity izahay Jesosy amin'izao fotoana izao izay misy fatopatotra amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana
miasa ny devoly, mitondra karazany zavatra, mamafy zavatra, mitondra ady, mitondra korotana, mitondra fisavolvolona ao anatin'izany ankohonana izany Jesosy zany no mbola ahafahany miasa, zany no mbola ahafahany mety hoe manakorotana ny sain'ity mpanomponao ity. Fa androany Andriamanitra entina eto anatrehanao zany, afaka manao izay tiany atao ny devoly, fa ianao koa Jesosy tsy hipetraka fotsiny ianao. Angatahako mihitsy ianao amin'izao fotoan'izao voalohany indrindra, hampahery an'ity rafafina ity ianao Jesosy, hanatanjaka ny sandriny ady ianao, hanatanjaka ny saina ianao, hampahery ny fony ianao, ary dia olona mahery fo izy, tsy voahozongozona na ao amin'ny akavia na ao amin'ny akavanana, ninona mety sakatsakana sy tetikadiny devoly ao anatin'izany fatopatotra izany dia tsisy ambinina Jesosy fa tena hoe ho matimomoka avokoa ny zavatra rehetra mety kasain'ny devoly atao amin'izany tokantrano izany ankohonana izany. Ankehitriny Jesosy amin'izao fotoan'izao dia entinay ambavaka Jesosy malala mba ho vangin'ny fananao masina tokoa anie izany tokantrano izany, ary dia hanana fiadanana sy fitsaharana Jesosy, hanam-pifaliana hitoeran'ny voninahitra ao, hampaherezy foana ity ravavina ity handroso ninona mitranga ninona mitona. Misaotra Jesosy. Amen. Tain'ny tompona raha manakafy pasteur zao baviko mivalana be. Misaotra pasteur. Eny ary etsika ambavaka soratanaingana be mihitsy ilay izy fa sao dia taraiky. Fa etsika ambavaka ary izany olona mivalana be izany. Jesosy mitondra ambavaka nyity rahavavy ity izay mivalana be amin'izao fotoan'izao, tsy fantatra izay antony Jesosy fa entinay eto anatrehanao fotsiny entinay aminao Jesosy tena hoe tonononay amin'izany olona izany ny fanasitranana Jesosy malala. Ninona antony mety mahatonga an'izany aretina izany fivalanana izany, dia androany fanasitranana ny tonononay aminy satria entina ambavaka izany olona izany. Tsy tonga hatramin'ny rapitso izany, ny anaran'i Jesosy mitsahatra izany fivalanana izany, tsy afaka maka tsy afaka mamotika tsy afaka maka na vola na inona ao anatin'izany tokantrano izany, tsy afaka mitondra fandaniana akory na dia kely azy ny anaran'i Jesosy. Fa mitsahatra izany fivalanana izany ny anaranao Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Tain'i Jesosy pasteur mivady angataka vavaka fianakaviako rehetrarehetra, voan'ny tazo mahery, dadako sy neniko ary ny zandriko vavy efa tena kiravy tazona nahazo azy efa nifarana tamin'ny sérum ary papaheloko ny didigna tena betsaka ireo ankohonako tsy salama amin'izao fa tsy voatanisa mba mangataka ho etsika ambavaka azafady fa ny fianakavian'ny marina, fa ny fivavaky ny marina mahery indrindra. Amen. Tena marina izany, marary daholo tokoa. Ao fa etsika ambavaka ny fianakavianao. Izay ny fangatambavaka farany aloha verifiena kely ihany sao dia misy hafa tsisy hafa. Izay ny fangatambavaka farany etsika amin'izao fotoan'izao dia ordinazy etsika hivavaka ho an'ny firenena dia ho tapitra ny fandarantsika. Jesosy tondra ambavaka nyity rahavavina ity izay amin'izao fotoan'izao Jesosy izay tena hoe voadidina olona marary, ny fianakaviany Jesosy ray aman-dreny, ray tapo, ny havana dia marary avokoa ary dia ny sasany amin'ireo dia tena kiravy. Efa misy hatramin'ny sérum mihitsy ny sasany Jesosy malala. Entinay ambavaka Andriamanitra tena hoe misy fanahany rofo sy ny aretina mihitsy manafika an'io fianakaviana ray manontolo io ary dia lavon'izany avokoa. Fa izao vavaka izao dia tonga ny anatin'ny tokantranony ihany ary isavany ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy. Analany rofo sy ny aretina, analan'izany fanahany aretina sy ny rofo izany ao anatin'izany ankohonana ray manontolo izany Jehovandriamanitra. Tena angatanay mihitsy ho tahaka ny misy délivrance mihitsy amin'izao fotoan'izao dia ampitsahatra an'izany aretina izany, androaka an'izany fanahany aretina sy ny rofo izany Jesosy. Amin'izao fotoan'izao ninona na tazo na inona Jesosy dia roahana hiala ny fanahany rofo, ny fototry ny aretina mihitsy ny mila miala ao anatin'izany tokantrano izany ary dia misava avokoa ny aretina rehetra. Andray fanasitranana ireo olona rehetrarehetra voatonony reto amin'ny anaran'i Jesosy, na izay tsy voatonona ihany koa fa ao anatin'ny sain'ity rahavavy ity dia andray fanasitranana amin'ny anara-maherinao Jesosy tompony sabata. Ho raisin'izy ireo ny fanasitranana avy aminao amin'ity alina ity Jesosy noho ny amin'ity rahavavina ity dia hampitan'izany fanasitranana izany
ny fanahy maherin'Andriamanitra androany hikasika an'izy ireo. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ivavaka antsika amin'izao fotoan'izao sady hamarana ny fotoantsika no ivavaka ho an'ny firenena ety ampamaranana ny fotoana. Andraso loka mbola misy. Iyo. Sesosona ravavy tahiny tompontsika rehetra. Eny ary ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny firenena. Jesosy eo. Misaotra anao izay ny amin'ny fahafahanay niaraka teto androany. Kasitraka Jehovahandriamanitra ny fitiavanao. Afaka ny fampizara teto izay Jesosy, ny fampizara teny mamy, ny fampahery, ny fanitsy, ny fanorolalana. Ary dia isaorana ny anaranao izany fa raha tsy ianao dia tsisy ninona tanteraka teto. Fa noho ny herinao mahagaga dia tsy takatry ny saina tena avelanao ho tanteraka an'izao fandaharana izao Jesosy. Ary dia vita hatramin'ny farany. Isaorana ianao fa tsy nisy fanelingelenana tany amin'ny connexion tsy navelanao vao elingelina ny fandaharana. Ny olona rehetra teto nanaraka mpifaliana mpiadanana tsy nisy tapatapaka. Isaorana ny anaranao izany fa miasa ny herinao Jesosy. Isaorana ianao ihany koa ny fitondranam-bavaka izay vita teo. Ary isaorana ianao ihany koa ny falim-bavaka rehetra voaray sy izay rehetra mbola ho voaray satria fantatry fa izay rehetra nentina bavaka teto andray falim-bavaka avokoa noho ny amin'ny finoana izay nentin'izy ireo nangataka, nentinay nangataka dia ianao nefa nilaza fa raha mino izay dia ahita ny voninahitra ao. Dia ho hitanay tokoa izany voninahitra ao izany amin'ny alalan'ny falim-bavaka izay ho amenao ny tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona izay nangataka teto eny na izay tsy nangataka ihany koa Jesosy. Hitanao izy ireo Andriamanitra, fantatrao avokoa ny tsirairay avy hatramin'ny volondohanay aza vao isanao, fantatrao ny manahirana, fantatrao ny zavatra tokony ho anay na dia tsy mangataka azy izay Jesosy dia mino fa ataonao aminay izy rehetra mahasoanay. Isaoranay ianao izany ary tsy maty antoka na ho very anjara amin'izany izay rehetra izay tonga teto androany na izay nitondra am-bavaka Jesosy na izay nangata-bavaka Jesosy samy azo ny anjaranay avokoa satria Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao. Androany Jesosy entina ambavaka ny firenenay izay tsy adininay ety ampamaranana ny mitondra ambavaka foana ny firenenay ary tsapanay fa misy akony any amin'ny firenenay izany fitondranay ambavaka izany. Matoa ny firenenay mbola ohatran'io dia satria Jesosy tena hoe misy fiantraikany ny fitondranay ambavaka ny firenena. Isaoranay ianao fa mbola misy fifaliana ihany eny amin'ny malagasy na dia ao anatina fahantrana lalina azy. Mbola afaka amintsika ange Jesosy ny malagasy. Mbola afaka mifaly ihany ny malagasy na dia mahantra aza Jesosy. Isaoranay ianao finaritra izay mahita an'izy ireo mbola faly. Jesosy malalo mangataka aminao izay mba hoe ho tsapan'izy ireo ane aiza ny tena loharanina retina, aiza ny tena marary ary dia ao anatin'izany no hositranina. Mangataka aminao izay Jesosy mba hoe hisy fifazam-panamarina ny an'izany firenena izany ary dia tena hitady anao tokoa ny malagasy fa tsy hitady zavatra hivavaka noho ny amin'ny fitadiavany zavatra noho ny amin'ny fikatsahana zavatra ny tany. Tsy izany Andriamanitra satria ianao nge laza Jesosy fa noho ny amin'izao fiainan'izao ihany hitadiavana ianao dia zava-poana mahantra indrindra Jesosy ary dia izany mahatonga ny firenenay manitra satria mivavaka ihany nefa tsy mikatsaka zava-panahy fa mitady ny zavatra ny nofo na dia ao aminao aza ny hitadiavana azy. Ny angatanay aminao Jesosy dia hamangy an'izany firenena izany ianao. Izay olona rehetra mba afaka hibebaka Jesosy, ny maximum ny olona afaka hibebaka Jesosy vangio mba tena hibebaka marina tokoa. Fantatra efa tsy ny malagasy rehetra mifo. Fantatra efa tsy ny olona rehetra zato isan-jato no hibebaka sy hifo fa izay kosa nefa andrano mangataka izay tena hoe azony tananao atao dia ataovy. Izay rehetra azonao kasihana dia kasio, izay rehetra azonao vonjena dia vonjeo Jehovahandriamanitra. Misaotra anao a Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay niarahana teto androany. Voninahitra ny ao anao reny apetraka aminao ny rapitso, ny rafaka pitso, ny fotoana rehetra izay mbola iarahana eto. Ianao foana ny sandra eto amin'izao fandaharana izao. Ianao foana no miamboninahitra eto amin'ity fandaharana ity ary dia fandaharana andraisanay hery, fifaliana, fiadanana, fitsarana ary andraisanay falim-bavaka. Andehanana ihany an-danitra mihitsy aza izao fandaharana izao Jesosy noho ny amin'ny herinao izay miasa eto. Misaotra Jehovahandriamanitra voninahitra anao rery ihany. Alleluia. Amen. Eny ary izay ny fotoanantsika teto androany
dia misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany teto dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany rahampitso indrayntsika miaraka eto anatin'ny ora mahazatra ny radio antsika akiradio.radio 12345.com afatsika miaraka foana isan'andro maheno hirinareo maheno toriteny dia afaka miaraka aminay foanareo isan'andro na izy ilay toerana misy anareo dia mandeha foana radio antsika dia misaotra antsika rehetra tahin' Jesosy daholo ary Halleluja, amen.